Faly miaraka amintsika mianakavy indray amin'izao andro vaovao izao alakamisy 9 aprily 2020 sy 2020 anterina ny arabo ambampiririntso ho antsika mianakavy zany izay manaraka ny miara-manonja eto amin'ny MPS Radio Mada. Isaorantsika ilaina ary noho ny fitantanana sy ny fitahiny ka na tonga antsika rehetra ho tafaraka ato anatin'ity fandarana izay maminareo loatra ity. Na ianao zany eto antoerana na ianao any ampitan'ny ranomasina dia ananterana izay arabo mba mimpirarintso izay. Isaorandreo teknisianina na ny eto amin'ny foibena ny any amin'ny faritra amin'izay fanatotsana ny resaka teknika izay. Ny fandehan'ny fandarantsika moa zany dia eo ny famangavakana toy ny mazava loatra miainga amin'ireo vaovao na lafikevitra tsy maintsy resahana amin'ny izao andro izao. Dia eo ny namana mbola hoavy eo dia hoavy eo ihany koa ny mpisehatra rehefa alakamisy moa zany raha ny fandaram-potoana mahazatra dia ny député Mamy Rabenirina izay soloam-bahoaka ny Madagasikara voavita tamin'ny alalan'ny TIM tao amin'ny distrika ny Ambohidratrimo sady questeur fahatelo eo anivon'ny teny-mera-pirenena ihany koa izy dia eo koa ny hoe secrétaire général eo amin'izany tiako Madagasikara izany. Mandeha fotoana ary arakaraka ny fandehanan'ny fotoana no atsapan'ny rehetra hoe memaizina izy zany. Inona le hoe memaizana? Maizana ny manodidina. Maizana amin'ny manodidina satria raha firenena hiatrika fifidianana zany tompoko dia mila firenena milamina zany amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy. Filaminana aloha zay aloha. Inona moa no ataonao eo raha ohatra ka tsy mipetraka tsara ny filaminana? Ilay filaminana nefa tsy tongatonga ho azy na hoe afaka hiainana ho azy fa tsy maintsy misy lamina matipaika ahafahana tonga any amin'ny hoe filaminana. Tsy mifilaminam-piarahamonina ihany io fa hatrany amin'ny filaminan-tsaina. Ty tena goavana be. Mila filaminan-tsaina, mila filamina amin'ny fiarahamonina izany no firenena miatrika fifidianana. Indrindrandrindra ho an'ny sarambabem-bahoaka, ho an'ny vahoaka zany amin'ny ankapobeny dia mila an'izay filaminan'izay. Mila fitoniana. Zava-dehibe zay le hoe fitoniana zay zany amina ao anatina fiainam-piarahamonina zany. Tena mila tena milamina tsara mihitsy. Arakaraka ny andanan'ny fotoana nefa no tsy atsapana zany mihitsy eto amin'ity fireneny ity. Le vahoaka amin'io mitahitaina foana ary isan'andro dia misy vaovao ratsy foana eno etsero zay ao anatin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana. Nisy voaentaka ho ny tatsy, nisy voakapoka ny voboara ao ny tatsy ohatran'le maly to Antananarivo tena tsy mifidy tsony ny asian'ireo olon-dratsy fa na lehilahy na vehivavy na antitra na tanora na ankizy na ahoana na mponina tanan-dehibe na mponina any ambanivohitra dia tratran'izay tena hoe herisetra isan-karazan'izay maneho ny endriky ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena. Le Madagasikara nefa tenenina hoe hiatrika fifidianana. Le Madagasikara nefa tenenina hoe tena miezaka ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'ny fanatanterahana ny asany. Jerenao nefa ny tena zava-misy mifanohitra amin'izany no iainan'le malagasy. Etsy ihany koa moa zany le vidim-piainana miakatra efa tsy zaka tsony mihitsy ty vidim-piainana ity. Efa inflation teny teknika à 2 chiffres. Zany hoe efa tonga any amin'ny 10% ny fiakaran'ny vidim-piainana zany. Sondro vidim-piainana efa mihoatra ny 10% amin'izao fotoana izao. Io raha mbola azo tsinjaraina indray hoe raha misehatra n'inona dia 400, raha misehatra n'inona dia 400 fa zay le hoe ankapobeny. Dia inona no mahatonga an'izay rehetrarehetra izay? Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe misy fanjakana ve eto?
ohatra nylefa le enitsika taona maromaro lasy zay hoe misy fanjakana ve eto Madagasikara fa de rem-pianakaviana misy midaroka amin'ny Boiron zany le malo io teto Antananarivo de samy gaga daholo ny olona hoe aiza ihany zany ny iainana aiza ny iainana any ambanivohitra ianao tsy hitanao zay atao any tsy hitanao zay atao any marary ianao azy ho aiza lavitra be ny toeram-pitsaboana resaka daholo atao an'zao mandro tsy lavoloha ianao tsy vola miditra tsisy ny asam-piariana tsy misy ny hoe amboly siopy amin'ny fomba ahoana ny vola hoeti miainga tsy misy sambobola ianao sahirana be de be ny fepetra isan-karazany de vahiny fa makaty andrenivohitra tonga ty andrenivohitra ianao tratran'ny tsy fandripahalemana fanentahana sy ny sisa sitona telefônina zany efa fiainana isan'andro zany eto amin'ity Antananarivo ity sito mahery zany efa fiainana isan'andro zany ny fanambanana antsy eto amin'ny teny zany misy tratran'izany de tonga de efa ankinindra-lany amin'ny tambo any de efa ato ty reny na ny akanjo na ny poketra na ny arona na ny inona lasa daholy hatramin'ny zany hoe olona very poketra zany de rehefa hoe very poketra ianao dia miaraka amin'izay ihany koa matetika ny hoe very kara-panondro dana mankany amin'ny distrika antsika ry ohatra tsy mino fa be de be na mankany amin'ny polisy raha ny eto andrenivohitra be de be ny fitaraina very kara-panondro very telefônina very kara-panondro very telefônina very en'izao taratasy momba ny fiara sy ny sisa taratasy tota taratasy tena hoe saripady very ao anatin'ny ndray mpimasy monja ny taxi be zay io moa hoe ampiasainy ny sarambabem-bahoaka de misy fitarainana foana mpandeha fa de aty arindrina aty de tonga de misy misitona de mangary pôsy de zany ny fiainan'le malagasy zany ny fiainantsika am'izao fotoana zao tsy filaminana ary tsy misy ny fitoniana nefa hoe firenena hiatrika fifidianana ony zany ka raha hiatrika fifidianana le firenena de tokony mifanaraka am'izay ihany ko ny zavatra zay iainan'lay vahoaka malagasy satria ny tena tadiavina ane amin'ny hoe vanim-potoanany fifidianana indrindrandrindra hoe fifidianana filoham-pirenena de tena hoe saina tony saina milamina ho an'le olo-pirenena andeha an-datsabato satria zay no zony zany zay ny zony zay tena hoe tony sy milamina tsara de lasa izy manatanteraka ny adidiny zao nefa vao mandray karama ianao tonga de lany raha fakapitso avoaingana mihitsy zao ny tenanay tafaresaka tamina namana be de be ho any namana ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra ao zany miasa ao de io moa zany ohatry ny asa rehetrarehetra fa mba miresaka eny de ahoana de ahoana ina vaovao miasa za zany mitenyle mpiasan'ny commune zay namana de efa nandray vola efa nandray mifandehany eny efa nandray fa efa tapitra ahoanako tsy voainga kely zay tapitra ny volana marsa zany de manitsaka an'le volana avrily 3 avril 5 avril omaly 5 avril de tapitra ny karama de rovina zany vao tonga ny 30 avril de inona zany no atao fa ohatrohatry zany daholo le izy ka raha miseo zany ny endrika hoe tsy fandripahalemana herisetra fanendahana sy ny sisa raha ny eto andrenivohitra de tsotra ny mahatonga an'io tsotra ny mahatonga an'io politika-mpanjakana izay tsy tafapaka any amin'ny isa-tokantrano na fomba fampiarana izay hoe projet de société zay nentina nandresy lahatra na nentina nambabona an'ilay vahoaka malagasy tamin'ny fifidianana farany nisy betsaka ny candidat teo raha candidat président république Iandro Rajoelina moa zany ny tafavoaka voalohany raha ny résultat iny de président Marc Ravalomanana ny faharoa de président Hery Rajaonarimampianina ny fahatelo de nandeha zay nanaraka tao fa reny zany de hoe saminy nanolotra ny projet de société daholo reny
ho an'ny rehetrarehetra. Projet de société samy mahay an'zany. Fa le fanatanterahana azy mihitsy ano tsy fantatry ny mpifidy moa zany le izy hoe tena anao ve ty olon'ity sa ahoana rehefa lany eo izy, na hoe ahoana ny fomba fampiarany aneo. Projet de société zany ane samy may daholy ary samy mampilendalenda daholo zany. Resahana man zany satria ho avy ny fifidianana na hoela na hoaingana. Ny projet de société dia samy mampilendalenda daholo. Atao an'zao ty rehafin'ny sosialy, atao zao toe-karena zao ny fanabeazana zao pahalemana zao nanaovana azy any anatin'le projet de société ataratasiny. Fa ny fampiarana azy ny tena zava-dehibe. Ohatran'le resaka lalàna ihany io, na lalàna iraisam-pirenena zay nekena, na ny lalàna lalam-panorenana sy ny karazan-dalàna isan-karazany ato anatiny, de mijanona ho soratra ihany iny tompoko raha tsy ampiarina sy ajaina toy ny anak'Andriamaso. Tsy zany nefa ny zavatra misy eto Madagasikara, tsy zany ny zavatra misy, fa lay vahoaka malagasy zany de miaina ao anatin'ny tahotra am'izao fotoana zao. Zay zany zao le vahoaka malagasy, olona matahotra. De inona ihany koa ny iantsona vahoaka malagasy am'izao? Olona verivery saina zany daholo le olona. Vao teo zao raha nakaty amin'ny toeram-piasana taty ny tena de le ramatoa tena eny ampovoan'ny arabe mitatana zazakely. Fiara zany efa mandeha zany, tsy ao mihitsy le lohany, tsy ao mihitsy le lohany fa tena fahafatesana ane miandry azy. So ihany moa ny mpamily zany fa tena hoe mba mifantoka tsara, fa tsy verivery saina ihany koa. De mba afaka ny teny mihitsy hoe or madama ianao ane ety ampovoan'ny arabe, de samy nametsiny daholo ny olona. Fa rehefa nandinika tsara ny tena de hoe ometsiny izy. Fa inona mahatonga azy ho verivery saina? Inona mahatonga an'le malagasy tsy mitompo-tsaina ntsony am'izao fotoana zao fa manidina any ny vatantenany eo fa ny sainy tsy ao? Satria mafy loatra le onjan'le fiainana, tena mafy loatra. Izay no tsy maintsy hitadiavana fifidianana. Fa tsisy an'izany hoe misy mitetitetika mbola hanitatra an'io. Ny fotoam-piasan'ny Andry Rajoelina zany zay filoham-perinasa am'izao fotoana zao, de sao de misy mieritreritra ny ananany mbola hitariny io fa ohatran'ny mbola tsy milamina tsara izy zany. Tsy milamina ahoana? Izany tsy mampilamina azy. Izany mahatonga ny hoe tsy fahatotsan'ny fifidianana araka ny tokony ho izy. Izany mahatonga an'izay. Ny timy manetan'olona le ry ananare hitonan'ny olona hisoratra anarana ny anatin'ny lisy mpifidianana sakanana. Ka iza zany ny tsy mazoto amin'ny fanatanterahana ny fifidianana, sady manampy ny tiako Madagasikara, manentana ny tiako Madagasikara sakanana. Avaiza zany ny tsy fahavononana, tsy avaty amin'ny mpanohatra mihitsy, tsy avaty amin'ny timma mihitsy, tsy avaty amin'ny timma tary amin'ny président Marc Ravalomanana, tsy avaty amin'ny HVM mihitsy, zay nivoahan'ny président Hery Rajaonarimampianina, tsy avahany mihitsy io am'izany resaka hoe mampamaisatra ny fikarakarana fifidianana zany. Fa ao anatiny eo ihany no mahatonga an'io, satria hita ao anatiny aiza moa, ao anatin'lay le fitantanana amin'ny firenena am'izao fotoana zao. Ny olona miezaka manaja tsara ny demokrasia. Ireo mpitarika politika ireo ane samy mahafantatra ny atao hoe andraikitry ny antoko politika, sy ny hoe amin'ny hoe tontolo be ny antoko politika. Fantan'zany. Ary samy mahafantatra ny lalàna, na ny lalàna eto toerana, na ny lalàna iraisam-pirenena. Ancien président anakiroa zao, anakiroa efatra moa izy teo fa ny roa efa lasa nodimandry. Fa misy ancien président anakiroa, président Marc Ravalomanana, président Hery Rajaonarimampianina. De samy teny ve ny eo anivon'ny fitondrana am'izao fotoana zao, fa tsy mahay ny resaka politika sy ny lalàna am'izany hoe resaka demokrasia zany na fiainam-pirenena zany, reo ancien président filoha teo aloha anakiroa reo.
tsy azo inona mihitsy zany ary azo porofonany hoe diso be ny filazana hoe tsy manao ny tsy tokony natao zany raha ny antsolona ny tima teny tosy de mieritreritra ve zany sasany hoe tsy mahaelalàna ny aty am'tika Madagasikara de amin'ny hoe fanehoan-kevitra amin'ny sehatra maro ihany ko de samy teny ve ny eo amin'ny ivon'ny fitondrana hoe ny aty amin'ny ASVM aty de tsy malala zay inona na inona fa mandeha anjambany rehefa anao zavatra de ringa arivorakody vao hoe de ho atoronao azany andao indray raha tsy resaka ASVM na resaka time fa resaka hafa indray de ro laratsiraka ve de veriny sasany hoe tsy hay an'zany amin'ny resaka tontolon'ny politika ohatra fotsiny zany riajo andrenena Arivelo ry Voninantsy toko ty olo efa galy fantsy daholo amin'ny resaka politika zany mialatsiny le fitenenana fa zay no azahoantsika azy ka eto zany ohatra amin'ny hoe tsy mahafantatra ny tokony ataony ny atoko politika eto Madagasikara zay mihitsy no famakinan'le izy le zavatra nefa tsy vitan'le fanjakana mihitsy ny andraikiny tsy vitany lozandrareo miady trano ny resaka privé ary avoaka eny amin'ny piblika de hoe solony anina ny seg zany zao hoe de fa mandeha ny resaka hoe tena tsy voatany eo tsony ny seg ny général de corps d'armée Serge Gillet zany fa hoe tsy maintsy hoe hosolona sinsisa zany ny resaka mandeha ny ambadika any inona moa ny le vakin'ny olona aloha am'zany resaka ny etapiny any zany de zany no hoe resahana etsero fa ny tena ivakin'ny olona aloha zao de hoe ahoana ny mahatsara ny fiainanay ahoana ny momba nyity resa-pifidianany ity manao ny ainy tsy ho zavatra ny atoko politika zay aty amin'ny fanoerana amin'ny tena hoe fandraisana andraikitra amin'ny fanentanana ny olona manao an'ilay atsoina hoe animation politika resaka tontolo politika de miditra avany ny aty amin'ny fitorana de tsy mety zany tsy azo atao ty tsy azo atao ty de avoaka ny fitenenana vari hoe any avy any ministera ny ady-tany hoe raha morimory vahoaka zany de tsy maintsy any anaty trano rindriny efatra sy ny toerana midy toerana voavety mialantsiny toerana voafefy zay fa nga le tao itosy anga tsy toerana voafefy sy midy sady an'olona privé fa nga mahabygrao am beorika hoa nga tsy toerana voafefy sy midy an'olona privé vy be mihitsy mivavady eo fa tsy vavady hazo na hoe vavady motramotraka kely ery vy be nefa zany no ny tenen'le tao ministerany ady-tany hoe raha mory olona de tsy maintsy any amin'ny toerana voafefy ka naninona zany no ny sakanana le tao amin'ny magro beorika efa indroa zay sy le teny tosy le teny tosy moa tafidra fa efa reny efa sakoroka be tsy mifankahitany reny tsy maintsy any amina toerana voafefy fa tsy akalamanjana toerana voafefy sady an'olona tsy miankina l izy andefasanao maramila fa inona ny tena mariny fantatry ny eo anivo amin'ny fitondrana ve ny zavatra teneniny sy ny zavatra asainy atao sa tsy fantany ohatra ny tsy azo tsony mihitsy la tena fandehanan'le raharaha eto amin'ity fireneny ity zay my mahatonga ny olona hiteny hoe le lalànane eo fa rehefa manazava-n'io izy dia ataony am'izay mampety azy ary ataony am'izay amelezana ny mpanohatra zay mifandikan'ny olona azy satria mazava tsara l izy ianao mamoaka lalàna mamoaka hoe fepetra hoe tsy azo atao ny mamory olona ny kalamanjana sisa io efa didy efa ela be no efa nisin'io fa tsy maintsy any anaty toerana voafefy matony timy mananao an'le etsika zany tany amin'ny toerana voafefy ohatra n'le teny tosy sy ny tetsy magro beorika zay tsy tanteraka moa toerana mifefy de nefa de ny sakanana ihany de ny teny am'izay ny iraisam-pirenena hoe ahoany ty rappel à l'ordre de ny azakazaka am'izay mipanohana ny mpitondra na nadio tena sy namelesona indray
ny raisam-pirenena hoe ahoana mba demokrasia any a frantsa any sinsia sinsisa fa tsy mba hoe miaino aloha de mandinika tokony zay no izy miaino aloha anao de mandinika fa magaga manadio tena foana de manilika no ataon'lay mpitondra zany anenga tany amin'ny tsy fandriam-pahalemantsika nyenga tany amin'ny resaka hoe tsy maintsy misy fitonina eto amin'ny firenena raha ohatra ka hiatrika fifidianana zany zany zay le izy tsy zany nefa ny no zavatra amseho de aty am'lay vanim-potoana zay fiafarany ny fitoampiasany ny filoham-pirenena perinasa no ahitana n'lay hoe fitotongana ny fiainam-bahoaka fanendahana sy ny rehetrarehetra io tsy fisinasa amin'ny mahatonga an'io tsisy vola miditra any amin'ny isa-tokantrano zay ny tena antony mazava tsara tsy fisinasa dia eto aloha zany namana faly somary iangaviana kely hoe hijery alay oronapeo izay nataony filoham-pirenena ankehitriny raha ohatra hoe hita le milaza an'le hoe misy fanjakana ve eto misy azao ve eto raha ohatra ka hita namana faly tokony ho hita ihany aloha zay satria efa mpandeha matetitetika eto zay zany mba mila jerena kely eo ny namana faly hoe le alao averina mihitsy le teny filoham-pirenena ankehitriny zany le niteneniny satria le zavatra nyteneniny tamin'iny zay mbola tsy teo amin'ny fitondrana izy dia miseho am'izao fotoana zao ary miantefa aminy sy ny ekipany izay fanontaniana izay asa ny namana faly mety manahoana mety ho hita ve le izy mialatsiny mety hita namana faly ve zay le tenin'ny andro rajoelona filoham-pirenena le nanontany izy tam'izay fotoan'izay hoe misy fanjakana ve eto misy jiry ve manahoana mifandrim-pahalemana misy an'izao ve misy an'izao ve dia jeren'izay eo zany aloha ny namana faly fa alao mihitsy averina la izy fa tsika amin'ny tsy mamorina eto tsy mamorina tsika eto fa am'izao atao hoe volana vitsivitsy tsy ataperany ny fitoampiasany ny filoham-pirenena zao dia fotoanany fanontaniany zao hoe nanahoana momba ny fandriam-pahalemana nanahoana momba ny toe-karena nanahoana ny momba nyity nanahoana ny momba nyity fotoana ny fanontaniany zao zany hoe efa fotoanany bilan fa tsy fotoanany hoe ndeha anezaka momba nyity ndeha anezaka momba nyity nefa le minisitra vao nitenyrena teo zany de hoe tsy maintsy mahita resultat telo volana atao anatin'ny embolana terena fotsiny le izy de tsy mety zay zavatra zay satria tsisy afaky ny anao mazia mihitsy fa le politika anao ankapobeny iny ihany no mitondra azy manaona namana faly ve mety ho hita izay zavatra zay sa manahoana somary antanitsika kely aloha ny namana faly satria tena ilaitsika mihitsy mantsy ny maheno an'izay le filazana nataony ny filoham-pirenena kehitriny zay tamin'izy mbola tsy teo amin'ilay atoerana ka namelivelesany ny mpitondra tam'izany ny mpitondra teo alohan'ity reziny ity moa zany de ny fitondrana noetany président ery rajonary mampiana de mivelesiny tsara mihitsy hoe misy fitondrana ve eto misy fanjakana ve sinsia sinsisa de zao izy ny eo amin'ny fitondrana sady efa mamarana an'izany hoe dia mbola mikarakarao zany ny namana teknisianna fa dia ho hitatsika ihany ny toy an'le izy ka zay no tenenitsika hoe firenena zay hiatrika fifidiana zany tompoko firenena mbola mila milaminy zany sy mila toe-tsaina mandinika tsara ihany keo de nampatsahiviny ny raisam-pirenena am'izay ary ty tokony atao sy ny tsy tokony atao sy ny lalàna izay nanaova ny Madagasikara sy ny inona no nitranga hoy ianao
miazakazaka daholo ny mpomba ny fitondrana, ny mpanao analizy, mpamakafaka zay manohana nyity fitondrana ity, lazany aminy hoe mety mariny reny teneny ministra ny atitany reny, tena firenena malagasy eny manana ny lalànany sy ny fomba fitantanany ny fireneny zany. Ny firenena malagasy ohatran'izao sy ohatran'izao, de ohatran'ny tehiteny zany hoe nareo iraisam-pirenena no miteniteny foana, nareo iraisam-pirenena tsy maraka zavatra misy eto, nareo any misehatra iraisam-pirenena tsy tokony hidikiditra amin'ny rarahan'ny malagasy. Zay ny dikan'izay, satria manamary tena amarinony ireo ampomba ny fitondrana lay noty navoakan'ny ministry ny atitany, izay nampimenimenina tanteraka mihitsy ny taty-anivon'ny fanoerana zany amin'le hoe sakatsakanana ny fanehoan-kevitra maro samihafa, de nanadio tena no natao zao. Anefa ireo sehatra raisam-pireneny reo any manana ny solo-tenany eto miaina ny zavatra eto, mamaky ny lalàna eto Madagasikara, fa tsy hoe olona any ananinany izy no nde hiteniteny ny zavatra misy eto. Misy masovio be dehibe eto, ary ireo firenena zay nanao any fanambarany ohatra hoe Frantsa, ny Britanika, ny Amerikanina, ny Japonais, ny Suisse, ny Norvégianina, ny vondrona Europeanina, manana solo-teny eto daholo zany. Ka honana sahiny ny mpanohana ny fitondrana milazany hoe tsy ohatrany hoe tsy maharaky nininy reo, maharaka reo satria eto izy reo, ary aingana de aingana mihitsy ny fiampitany iny makany ivelany any. Akoatrany hoe zavatra teneny ny fampahalalam-baovao maro samihafa, anisan'izany ny eto amin'ny miara-monjy MBS Radio Mada, de miaina izy ireo. Zay neny nampitabataba ny Ramatoa Marie Chantal tam'le resaka hoe rano, tam'le resaka hoe bidon jaune, satria ny mpanampy azy mandeha eny rehetrarehetra eny de matsaka miaina ohatran'ny olona rehetrarehetra, ka hoana no lazaina fa hoe tsy mitombony zany, mivilany zany fomba fijery zany sisisy, tsy mitombony zay, tsy mitombony zay fiarovan-tena ny ataony eo anivon'ny mpitondra fanjakana izay, tsy mitombona satria ohatrany hoe ianao ndray zany mamelesona n'lay iraisam-pirenena, nefa ny iraisam-pirenena zay miaina an'io isanandro sanandro fa nga Madagasikara rery ny hiatrika fifidianana, fa nga Madagasikara rery ano hoe raha maso am'izany fampiarana ny demokrasia zany. Be dehibe ny firenena eto ambonin'ny tany, fa tsy ianao rery akoriko, ianao ndray ve ny de hampianatra ny any velany. Raha ohatra ianao mavita tena de mela ao anatin'ny firenena mikambana ary, aza mandehandeha any ivelany antsony manarika an'ireny fivoriny reny, aza manao sonia an'ireny fifanarahany iraisam-pireneny tsony rehefa tsy hanaraka. Tsotra kely izy, tsotra kely. Fa ny mpitondra fanjakana zany eto amintsika dia ohatrany hoe tikano tsy tikano, hoe zao ny ataondohanay, zao ny tonga de eritreritray de falinareo faly tsy falinareo de akapoy ary ny lohanareo asa akapokaizana akapokazy, ohatrohatr' zany le fiainana eto Madagasikara amin'izao fotoana zao, ohatrohatr' zany. Ka raha ohatr' zany le izy efa tsy firenena demokratika tsony ne zany, tsy manaja ny sata republikana tsony ne zany, efa firenena jadony zany, autoritaire, tena hoe dikany hoe jadona mantsy de hoe zay tiako any io fa falinareo faly tsy falinareo tsy faly fa tsy rarago, fa zay tiako any io sy zay tiako zay ekipa miaraka amikany natao. Manao motion de censure, miketriketrika motion de censure ny député, zay ny tianareo député, hitanareo fa ataoko mitsefitra io, ataoko tsy tody hatramin'ny farany io dia manaraka daholo, tsisy hoe ahoana. Inona ihany keo fifidianana chef de région, zay voalaza, za tsy mety amiko zany, gouverneur zamy manendry,
anka le chef de région tokony hofidiana zay zany lalam-pandrena na tsy rarahako zany zamy manendry ny gouverneur de zay gouverneur tsy manaraka mibaiko koa miala fa maro zay gouverneur ny sorony zay koa miala nareo any tsy lany raha tsy tamin'ny alalan'ny fanohanany avatia tsano ny feo eno zany nefa zany efa misy mpanohana fitondrana efa tena hitanao hoe efa te ikopa-kelatra efa te hiataka manoloana an'izao toejavatra manoloana n'le tsy fahombiazana sasany loha de tonga de niataka mihitsy hoe tena tsy araky ny neritreretina ay ve ohatra an'izao ny ato ohatra an'izao ny ato be de be sasany ray matatahotra iny moa zany andry zareo any iny fa tsy andanitsika fotoana fa ny zava-dehibe aloha de hoe raha tao anatiny tao ianao zany ka nahatsapa hoe tena tsy izy ty de nanapa-kevitra ny voaka zay ihany koa ny demokrasia zay no fahalalahana fa sasany te hiala fa matahotra sao de ohatra zao sao de ohatra zao ohatra zao de tonga moa le fitenena hoe reny mpamadika any nivony zareo mpitondra any zany reny mpamadika tsy badolaka ny tana tena hoe tena manindro ny vo zany ny fitenenana eno zany sasany ray moa ny teny zay na inona amseho natafakatra 25 000 franc raha ny kilao avary ohatra zany de nenay ty régime ty any zay zany no eno eto zero ka io samy manany maharesy lahatra azy ny tsirare tsy maninony zany fa le tena réalité io no tsy misy io no vakin'ny sasany any amin'ny tsy tokony amakina azy ka raha eo zany le fahasairanana andao karakaraina araka ny tokony izy ny fifidianana satria raha ohatra hoe hita gitariny eo ndray io hoe fotoam-piasan'ny filoham-pirenena am'izao fotoana io de hitatra indray zany fa nga io rehefa mitatra de hidina ny vidim-bary nga io reny fotoam-piasan'ny rajoely io raha ohatra zany hoe hitatra de hidina ny vidin'ny fanafody de ho vita daolo ny lalana eto Madagasikara firitaona izy ny teo sy ny ekipany tsy hita zay tena hoe nisongadina de hoe politika na tipitopy ato tsy milamina de ato fangara ohatra hoe hitariny io de ilamina tanteraka ny resaka lavanilina mialatsiny ty lavanilina ty fa fantatra hoe ain-dehibe any firenena de io izy io hatram'izao de fimenomenomana azy fitaraina anazy fisehosehoana mibetsaka amin'le famahana olona fa tsy hita zay olana amin'ny va eo tsy hita zay olana amin'ny va de misy ny teny moa ny mpanohana amin'ny fitondrana hoe zay mbola mila mandat 4 mandat 5 dotandroko zany resaka communication zany resaka fandondonana fotsiny zany fandondona ny sainy zany fa tsy zay le izy ny olona akory tsy adala fa alao andeha le fifidianana ao anatin'ny tena hoe filaminana tsara mihitsy ka zay no mahatonga ny maro iteny hoe ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao hoe tena irosy marina ny fifidianana sa ahoana tena irosy ve sa ahoana matahotra fifidianana sa tsy matahotra fanontaniana mipetraka zay fa iny moa zany ho any hoe mpanohana ny fitondrana ihany zay de alaory zareo no mamaly anazy fa ny akoatra zay indrindrandrindra hoe ny aty amin'ny fanoherana alefasony fifidianana fa fifidianana kosa tsy maintsy fifidianana tsy maintsy ao anatin'ny fahadiovana tanteraka sy anjakan'ny fahamarinana tanteraka zay le izy tsy misy idirany resaka hoe mampiemitra datim-pifidianana mihitsy zany satria tsika mantsy zao hoe mbola resaka fotoana mantsy ty raha ty tsika mantsy zao mbola tia alohan'ny vampitoany fifidianana zany toe alohan'ny daty na mbola tsy mivoaka ara ny décret milaza ofisialy hoe tena zao marina le daty fa 9 novembre premier tour ny tenen'ny CENI zay tolo-kevitra de hatram'izao ny avril ane zany vao mihodina kely koa de efa vitany aminy janvier février mars avril mai juin juillet septembre 10 volana sisa
de tokony efa nametra beloma ny fitondrana am'izao fotoan'izao raha mbola eritreritra ny latsaka eo raha ny teny mantsy eno eto sero zany fa ny okevitry ny mpanohana ny fitondrana de zay mbola ho eo tsy olany zany tsisy olany zany valao ny vahoaka tena ilamina tsara tsy asiana teritery ao anatin'ilay raha-pifidianana zay ny mahasarotany zany zao ka raha ohatra ny olona miaya ny olona tsy hoe matahotra fifidianana tsisy ny laza mihitsy teto hoe matahotra fifidianana arysoy le fifidianana fa io tsy vita ny vava fotsiny hoe arsoy nefa efa hita ny fomba fiasanao raha vo nyainga fotsiny tamin'le fifidianana president repoblika farany teo efa hita ny fomba fiasa de raha ohatra ve hita ny fomba fiasa de teny anao hoe arsoy nefa jerena fotsiny ianao tsy mandray andraikitra amin'ny fanentanana ny olona isoratra anarana ny anatin'ny lisym-pifidianana ianao tsy manara-maso ny zavatra tsy mety any rehetrarehetra any amin'ny tontolo-pifidianana any amin'le lisym-pifidianana vaovao satria le lisym-pifidianana taloha tsy izy tsony iny na veriny injato eto ary zay de ho teneniny eto foana le lisym-pifidianana taloha tompoko tsy izy tsony fefa lisym-pifidianana vaovao no mipotra eo ary efa vaovao iny de vaovao ihany koa ny kara-pifidianana dikan'izay zany raha ohatra le olona ka mbola mieritreritra hoe any anaranay efa any ahoana ty nefa vaovao de zany no misy mivoy any rehefa ny anarana ane tamin'le fifidianana farany teo de efa any zany diso be zany ka azafanana lainga le vahoaka sy azafanana fitaka ho an'izay manaparitaka an'izany eny anivon'ny fiarahamonina eny zay le fipetran'izay ka io tsisy resaka hoe matahotra fifidianana raha ny aty amin'ny fianakaviamben'ny mpanohatra aloha raha mifahitana azy hatreto mialatsiny dia tsy matahotra fifidianana zany mihitsy fantakina de hoe alao andeha ny fifidianana fa fifidianana famarafara tsara ty amin'ny fanomanana azy zay no mahatonga ny ray aman-dreny eo amin'ny FFKM manao ny ainy-tsy ho zavatra amin'io fampionana atsero io volana miindray zany zao zareo no sy ny fampionana indray de any amin'ny volana aogositra ny fekevitra zay le izy fa tsy hoe raha ohatra ny mampiantso fampiresahana ny FFKM ohatra satria efa be de be moa ny antso eo re FFKM mba tarito izy ty tsy midika mihitsy akory zany hoe aemory ny fifidianana fandaminan-draharaha mba tonga ny fifidianana ilamina tsara alohan'ny datim-pifidianana no atao io mantsy miteny hoe concertation hoe zao de mety lava be ve zany sinsis fampiresahana mialohan'ny fifidianana fa so de hoe vita le fifidianana de mbola manao an'le lalan'ny rinina tary ihany ny fikarakarana fifidianana de raikitra am'izay ny kimenimenina mbola vo aty amin'ny fotoana mialohan'ny fantatsambady de efa raikitra menimenina hoe tarina isy an'izao zay le manahirana zay efa zavatra efa nahavoanao ve de mbola voanao koa am'ty indray mpandeha ty tsy vita ny resaka be fa mila fandraisana andraikitra zay tsy vita ny tenenina fotsiny hoe alefaso ny fifidianana alefaso tsy vita n'zany fotsiny io maika fotsiny hoe alefaso le fifidianana fa tsisy matahotra fifidianana ny atsy efa manao an'lay lalan'ny rinina ihany efa miketrika aza moa avaizako le fiteny hoe efa miketriketrika ty somary mikokoaka ihany ko moa zay ihany satria nisy fotoana zany tatsy ambadika tatsy misy mandoro goudron atsy amin'ny toerana ambadiky ny toeram-piasana laza mikokoaka daholo ny mpiara-miasa sy ny mponina manodidina mihitsy amin'ny setroka goudron asa endasina sa andrahoana sa inona manahirana dia zay le izy zay fifidianana tsy maintsy atao zay ampilamy tsara an'io ary zay no ahafahan'ny safidin'ny malagasy tena hoe ivoaka hoe ity no safidinay fa tsy hoe efa hita zao fa tena nisy zavatra tsy mety be deaibe ny fikarakarana
ny zavatra tontolo-pifidianana zany de voaka am'izay le valin'ny fifidianana aveo de hoe eka tahoana fa io zany ny eo de fa firenena ave mo inandray moa no itabatabana sokorotanana io tsika rehefa sahirana fa io zany no mivoaka eo de alao zany io zany sisa fa ity ozy izy ny président Marc Ravalomanina tsy ohatrany 2018 tsony tya fa tsy manaiky lembenana manoloana ny zavatra tsy mety sy manoloana ny zavatra tsy manaraka ny lalàna ka matoa zany miady mafy matoa zany miezaka mafy amin'izay le hoe fanentanana ny olona isoratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana zay de mba tsy hanenenana rehefa avy eo io anesy tokony anao an'izany daholy tokony samy anao an'io ataony tiako Madagasikara io daholo ny rehetra rehefa te hiteny hoe misehatra ao anatin'izany fifidianana zany fa io tsy vita amin'ny vava fotsiny tsy vita amin'ny vava fotsiny io efa tsy mety le hoe mbola hoe misy meritretra hoe anao teteza mita tsy mila an'izany teteza mita zany fa matany gasy efa tsy mihinan-kanina efa voavelony boiron ary zany hoe efa tsy araky ny tokony izy tsony mihitsy ny zava-misy de zao fomba fiaina zao hoe de mbola itoy ihany izany no nde ananke an'izany raha tsy de olo le fa inona fa io moa zany ny atoko politika de samy manany ny fotokeviny fa raha ny ety amin'ny mpanohatra de efa mazava tsara mihitsy tsisy matahotra fifidianana eo fa alaminy kely aloha mba hivoahan'ny tena marina ny atao ananinato sorana mihitsy ingaterirako-tonarivo tamin'ny fotoanandrony nasa ny tenenireny hoe misy doublon ary nyvoakasiky le doublon de atapitrisany gaga mihitsy ny olona nahenao an'iny maninona atapitrisana ozy ingaterirako-tonarivo de ao moa zany le mpanoana amin'ny fitondrana tamin'ireny teny fa maninona kosa ianao hoe tompon'andraikitra ao amin'ny sene de satry hoe tsy hoe tompon'andraikitra tsotra fa tena ry atapiny ery mihitsy de miteny ohatran'ireny renene manakorotana zany ny feo retany reny fitenenandry terirako-tonarivo reny mahatonga tsy filamenany eto amin'ny firenena zao ka ono ny fivoahany marina ave miteraka tsy filaminana eo amin'ny firenena anankiray ny fivoahany marina ave miteraka tsy filaminana sa miteraka filaminana de zao mivaliny ny fivoahany marina tompoko amin'ny fotoana anankiray dia miteraka tsy filaminana ho an'lay na hoe ho any zay rehetra nanototra an'le marina zay le izy ny fivoahany marina amin'ny fotoana anankiray dia miteraka tsy filaminana ho an'ireo olona sy ny ekipany miezaka nangalatra sy nanototra ny marina amin'ny tontolo ny asa fanaova gazety ane zay ndikany resaka hoe journalisme d'investigation ty fanatsikafonana zay ndikany fanatsikafonana fa io totoranao ao io fa io mandeha mandeha fotoana tsy maintsy mivoaka ihany io ny mpanao fikaroana moa ny amin'ny université no tena manao an'io amin'ny resaka asany ao zany na tantarany eny zao ny resaka hoe tolom-panafana tamin'ny 7 mbola be deabe ne ny fikaroana momba an'ireny mbola be deabe ka raha ohatra ianao zany ny totofanao marina momba fifidianana farany teo na tsikafo ny terirako-tonarivo ndre mpandeha fa tonga de nitsingevana doublon be da be mivoakasika eo ary ny sifra navoaka ny terirako-tonarivo iny mampiova satria samy maikatsy tia ny taratasy de tia ny stylo de kajio rehefa natao teo le sifra nataremarika voakasiky le doublon reny de zany ve de mbola hiverina indray amin'ity manaraky ity da tsy mety tsony zay fa alao azava tsara aloha fa eo tsy misy matahotra mihitsy ny fifidianana de maheno ihanytsika any ambadimbadika any hoe zao rehefa mandeha fifidianana io tsy maintsy atao zay fomba rehetra amin'ny fomba rehetra andresetsika za tsy hiteny hoe iza no niteny en'izany fa eno zany tany any anivo amin'ny fiarahamonina eny ny resaka eny anivo amin'ny fiarahamonina mandeha
zany izy hoe resaka eneneviny fiarahamonina eny fa matoa iny mivoaka misy ny angany foana iny mety tsy tena marina 100 fa mety marina 5 na 10 na 5 fa le atsotsika hoe trasy le trasy kely iny zany a iny a eo foana fa ninona zatra am'ireko zay mibaiko a tsy maintsy atao zay andresena zay hoa tsy teny hoe avaiza mivoahany zany feo zany tsy maintsy atao zay andresena na fomba ahoana na fomba ahoana raha isika aloha zay fitenena an'izay fitenenana hoe tsy maintsy atao zay andresena midika fahavononana zany midika fandraisana ndraiky zany atao mihitsy zay andresena dika zay zany hoe mandraikitra mandana misaotra anarana ny lisym-pividianany amin'ny fokotany reseo lahatra ny olona ampanajana sy amin'ny fanajana ny zonony hafa de zany zany mitambatambatra tena tsy maintsy mandresitsika raha zany no tanteraka fa le toyany le hoe nininona zavatra mitranga fa tsy maintsy mandresitsika atao amin'ny fomba rehetra tsy izy zay le hoe atao daholo amin'ny fomba rehetra zay ao raha vao zay mantsy de mifangaro adaolo ny akosan'ny vorona na mifampiasa-kery zany na fandrahoana zany na alabato zany de atao daholo ny fomba rehetra andresena zay le tsy izy fa atao ny fomba rehetra andresena amin'ny alalan'ny fanajana ny demokrasia fanajana ny zonony hafa ary ny fahaizanao a mandresy lahatra ny olom-pirenena ohatranao de raha hainao zay de mety tsara ny vokatra azonao satria resaka fandresen-dahatra ny hoe ty projet de société de zao fa le candidat moa zany iny le fasady iny hoe ty ve bogos sa ty ahoana sa ty ahoana le hoe endrika ivelany zany le hoe tsanganana marina fa hoe misy dikany iny de resaka hoe tsanganana fa iny apahany ray ao anatin'ny maro andresen'ny olona andresen-dahatra zany any ampifidy ka rehefa tsy matoky tena ny candidat anankiray lao ty tonga de tenenina teny zao mihitsy rehefa tsy matoky tena ny candidat anankiray de mitady fomba izy fomba miala ny lalàna miala ny fitsipika zay arahana entiny andresena lahatra ny mpifidy tsy matoky tena izy matoa manao an'izay fa raha matoky tena izy tena hoe tena milamina tsara azo ny antoka ireo vahoaka malagasy azo ny antoka ny fomba fisaina ny vahoaka malagasy izay mifidy azo ny antoka ny teti-panorona sy ny tetikady sy ny fandresen-dahatra isan-karazany natao tamin'ny fidy de zay izy ny hoe ho tsara vokatra ho anahy fa raha tsy zay de tsy mety le izy ka io zany de tonga de itsiny eto mihitsy hoe le misy mitenyko hoe nini zay tsy mila an'zany nini zany aloha tonga de itsiny eto fa azy te hirotsaka mirotsa daholy zay ny demokrasia zay mirotsa daholy fa tsy ianao aty ananina ty tonga de ianao no mametraka barazy hoe ianina kosa aloha tsy tokony hilatsaka ntsony ianina kosa aloha tsy tokony hilatsaka ntsony fa nga ianao ny tompon'ny fahefana ny vahoaka ny tompo tsafidy fa tsy ianao zay olombitsery hevitrao zany raha hevitrao zany de ianao le manan-kevitra iny aza misakanana ny hafa fa ianao mihitsy no miritsa eo hitany adinao reny le mivoy an'ireny nini reny milatsa eo hitany adinareo fa tsy any am'sisiny ihany hoe raha valymana n'zany tsy tokony hilatsaka ntsony herira jonary mampiany zany tsy tokony hilatsaka ntsony tsy tokony hilatsaka ntsony zany fa efa tsy tokony hilatsaka ahoana ny matany demokratika ny tany demokratika rehefa tsy zany raha ny président marika raha valomanina fotsiny zao ny resahana orangaty zay lalana rehetra alehany maty taitata mivereny ianao mivereny ianao
fa mitapona inona raha sofon'ny sasany tsy mainao an'ireny. Le olona mihitsy no mitady mangetaeta nde atao mihitsy hoe miangavy. Samy hafa zany afany hoe mitady, afany hoe tena hoe mangetaeta mihitsy zany zay hoe nilatsahan'ny président Marc Ravalomanana, fa afany hoe miangavy. Misy mandoalika mihitsy, misy mandoalika mihitsy hoe tena milatsay ianao président Marc Ravalomanana, milatsay ianao fa maty zay. Niny amin'inona ny vahoaka no mitady, raha tsy tiany sasany indray le vahoaka de ndao raha atao hoe ny olom-pirenena no mitady, satria maty izy ka, tsy mihinan-kanina intsony izy ka. Ny zavatra napetraky ny président Marc Ravalomanana hatreo amin'ny 7 sy 4 tonga tiany 3 sy 4 potika daholy. Vidiny entana io mantsy ny tena potika io, potika daholy. Be dehibe ny zay moa tsy amo fotamandry zany, fa ny tena zava-dehibe aloha de ny hoe fiatrehana n'ilay fifidianana. De io président Marc Ravalomanana hoe ka raha tianareo zany mandana misoratra anarana any amin'ny lisym-pifidianana. Zay ihany, fa matony sasany tsy manao fanetanana mihitsy izy am'izay tokony hisoratana anarana any amin'ny lisym-pifidianana zay de fantany tsara fa tena izy tsy nefa tsy mahatoky ny tenany ka, tsy mahatoky ny tenany izy satria ratsy ny résultat. Zay raha ohatra zany ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao, ohatra hoe eo zany filoham-perinasa, filoha Ihany Rajoelina, na hoe de miaraka amin'ny mpiara-miasa aminy ao hoe maneritreritra hoe hirotsaka hofidiana ho président ny république. Zay ny demokrasia, tsisy afaka mitabataba am'zany tsy misy afaka mitabataba am'zany mihitsy. Zay ny demokrasia, zay ny fahalalana. De ny hafa ihany keo afaka amirotsaka. Zay ny demokrasia, zay ny fahalalahana. Fa mahalasa ny saina mantsy tenenin'ny sasany de ny hoe nini président Marc Ravalomanana, président Rajaonampianina tsy tokony hilatsaka tsony. Zay zany le nini. Fa ny hafa koa ny ary miteny hoe Ihany Rajoelina tsy tokony hilatsaka tsony, satria zao ny résultat, zao ny résultat. Samy mamaka ny rehetrarehetra, zay tsy mamorona eto mihitsy. Samy mafy be le ngidim-piainana, tena mangidy. Tsy mitovy ny hoe mafy ny fiainana sy ny hoe mangidy ny fiainana. Le mangidy mantsy tena le tsirony mihitsy no eno. Zay dikany hoe mangidy, tena le mampioka, fiainana mampioka ty, fiainana tena mampandoa ty, satria vary efa aiza koa nisy an'izany 4 ny ray kilao zany 703. Le resaka vary io tsy tafavoaka tsony mihitsy. De zay le hoe raha resaka ninisy ny namana zany tsy izy zany, fa alao ny olona hilatsaka daholo. Fa ty moa ny analizy moa analizy fandinihana ny fiainam-pirenena, fandinihana dia raha ho an'ny président Marc Ravalomanana mazava ny azy, eny daholo ny feo eto seroa, de ny olona ny mangataka azy hilatsaka. Reo olon'ireo reo tsy mbo mahay kajikajy politika zany. Reo olona ny teny hoe maty zay président Marc Ravalomanana, tena mijaly zay miverena ianao eo amin'ny fitondrana ny firenena. Zay mihitsy le izy, miverena ianao eo amin'ny fitondrana ny firenena. Fiangaviany zany, fiangaviany zany, tena miangavy mihitsy. Misy antony eo zany. Le olona zany nahita ny résultat, nahita ny fiainana ohatran'le nitenen'le ranga Ira Justin le avy any Faratsio hoe fiainanay ane lamina be, lamina be ny fiainanay. Zao hono mipoma sy ninona moa le niteneniny teto, poma sy kaki moa sa inona, tena hoe tena
raha any ianao zany makatika hoe mandroaka hoe hitondra mody na 20 kilao ara milamina be 500 ny kilao ohatran'izany tena hoe mamokatra le faritrivakina karatra faritra karatra fa tsy soavaly miatobilina ny tatsa malagasy amin'izao fotoan'izao tompoka aza raha fantatra mipitondra zany soavaly miatobilina tena hoe midemerda tsy demerda ho aiza moa anaoko tsy tafavoakako ny lalana potika ohatran'le nasio teto de zay le tenentsika hoe raha hoe ho an'ny président Marc Ravalomanana ny olona ny miangavy ary reo olona miangavy reo hoe fa vonina andrainy ndraiky ny amin'ny fisoratana ny anarana any amin'ny lisym-pifidianana matoa zany le olona miteny zany de zay ny fantany fa vaolana amin'ny fiainany ny olona any ambanivohitra tompoko tsy manao an'izany analyse politique zao hoe tsy manao an'izany ny olona any ambanivohitra fa ny olona any de tsopo ary mahitsy fijery ary lanjainy amin'ilay fiainana isan'andro zay ihany ny any ambanivohitra zay tsika mantsy etsy andrenivohitra ty mizesta manao Facebook mihaino radio mihaino an'izao rehetrarehetra zao mahita ny vaovao avy any ivelany de hoe tena manaraka ny tena demokrasia sisa de atao de samy miseho daholo zay miteny rehetra de manao analyse politika zay miteny rehetra de manao analyse politika ny analyse politika ny any ambanivohitra de tsotra lamina tsara izy mandry fahalemana tsara afaka miasa tsara ny ombony mitombo zay ny aza ny analyse politika fantinihana ny fiainam-pirenena tsotra kely fotsiny ny azy fa tsy mila an'izao resabe sy ny rehetrarehetra zao ka rehefa hitana hoe nitotongana ny fiainany nefa tamin'ny talohany 2024 neto amin'ny fiainany dia lasa izy miangavy ny président Marc Ravalomanana hoe verena ianao fa tsy te hiaina an'izao fahoriana zao intsony izahay ampy de le fahoriana zay fa fomba ahafahana mamadika amin'ny pejy de tsy maintsy amin'ny pomba demokratika tsy maintsy amin'ny pomba demokratika tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana tena nafinaritra mihitsy ny tenin'ny député Rabekijana lany tamin'ny alalan'ny Tiako Madagasikara tany amin'ny distrikany Parafaravola avy any Parafaravola izy nanentsika anakao taiza moa le tao sambaina iny le farany teo za moa tsy tany satria za teto fa namana faniriny tany fa nandeha direkta le izy zao ny teniny fifidianana filoha-pirenena amin'teo izy ny député Rabekijana de fifidianana fanavotam-pirenena tena zay mihitsy tsy maintsy avotana tompoko ny firenena fa tsy azo jerijerena amin'izao fotsiny tsy maintsy avotana tsy maintsy avotana amin'ny firenena fa tsy avela amin'izao borsa 5 volana tsy voaloha de ho jerena amin'izao fotsiny zany fa nga io vita politikana tiptopy fandoavana karama tsy aroa tara daholy any amin'ny raharam-panjakana tsy mandeha amin'izay loniny de zany ve de mbola toizana ihany io ny opportunité io ny vaolana efa atolotra hoe io inona moa zay hoe io zay inona moa zay vaolan'zay fifidianana ka tsy miala amin'io mihitsy fa alao fifidianana tena madio sy mangarahara fa misy miezaka hanao fifidianana tsy madio eto zay mitena io ne vakina fotsiny amin'ny fihetsika vakina fotsiny io amin'ny fihetsika vakina fotsiny io amin'ny fiteny sy amin'ny zavatra atao ny fanakanana ny Tiako Madagasikara tsy anao fanetanana amin'ny fisoratana anarana any amin'ny lisym-pifidianana de fatahorana fifidianana zany zay mifantatray ny famoahana ny reninoty reny hoe tsy maintsy any anaty efitra mity tany voafefy tahotra fifidianana reny fatahorana fifidianana amin'ny mahatonga any reny ny zahatra tokony izy ara de hoe tena isorana ianareo Tiako Madagasikara
fa tena manampy amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Zany ny tokony hoeno zany, zany ny fahalalam-pombo zany, satria le ataon'ny tiako Madagasikara io tena manamaivana ny asan'ny mpikarakara ny fifidianana. Seny aloha ohatra ny mahatsapa an'izany ihany fa tsy afa manotra, tsy afaka miteny lava fa hatrety ihany fa zay lila izy e. Ka eto zany mandeha ny fotoana leo iaraha mahita eto fa amin'ity fifidianana ndray mitorako ity kosa de tsy misy anaika eto raha hoe mbola atao ihany ny family viliana sy ny kapakapa isan-karazany any amin'ny resaka propagande zavatra fa ny ihany any koa mila fanajana fa tsy nde hifanopana ohatran'izany fa aty amin'le fikarakarana, aty amin'le fikarakarana de zay zany aloha ny anjarana eto de manentana amin'le fisoratana anarana any anatin'le spifidianana. Tsisy fika io hoy ny fiten'ny tanora raha tsy misoratra ianao ary anarana tsisy diso de manara-maso tsara ny tontolon'le spifidianana. Sao de le spifidianana safiotra mipotra anyray eto mantsy zao Antananarivo, Revoapartany, maheno an'izao, maheno famakafakana sy ny sisa de mety hoe samy mailo ihany fa ny any ambanivohitra de eritreretin'ny sasany hoe aisy reo afaka atao an'izao, afaka arirarira sy ny sisa de zay zany ny momba an'iny. Fa tonga moa namana fanira zafy manantany izy keo somary mialatsiny kely fa ohatran'ny tratratratran'ny mikokoaka kely zay araka ny tenenina teo a de mikoaka daholo zay ato satria misy manendy goudron atsy ambadikatsy de le setroka goudron zany tsy tonga de aty amin'ny tratra aty mihitsy le izy. Enonay mantsy fanamarianay hoe fanamarianareo hoe ary nareo amin'ny miara-manao zao to mikoaka satria misy an'ilay setroka goudron. Raha ohatra ianao tsy mino de mba andramo ane hoe misy goudron de endaso de miditra any amin'ny taovam-pisefona fa enjakenjana le izy ary ela be le izy vao afaka. Io zany mba mila jerena ihany amin'ny tompon'andraikitra zay mikarakara an'izany fa manahirana tsy hoe manimba tontolo iainana fotsiny fa misy fiatraikany amin'ny toe-pahasalamany ny mpiarabelona le izy e. Zay le izy de mba hijereo vahaolana na ataovy any etapy-tanety ihany fa aza atao aty ampovoan-tanàna aty fa lasa mikoaka ka manahirana. Tsy hoe marary daholo akoly ny mpiasa ny MB tsy zany fa mikoaka noho nylay setroka goudron tatsy ambadika tatsy tao anatin'ny andro maromaro zay. Eny ary namana faniry raha zafy manantany miarabanao tonga eto amin'ny fandarana miara-monja MBS Radio Mada. Ianao moa zany mbola nandehandeha tany mandehandeha mahita raha fa de efa maromaro zavatra andresana teto eo ny fiatrehana fifidianana, eo ny resaka tsy fandriam-pahalemana, eo ny hoe mila saina tony sy filaminana amin'ny malagasy. Tsy zany nefa no miseho fa de misy indray voavely boiron taria nanana taria tsy tan'le malagasy tsony izay iainana ny andro fanafodiny manoratra anarana any amin'ny spifidianana any amin'ny fokontany. Miarabanao Ndahoary. Misaotra andrina sady miarabandrina miaraba ny faly sy lalaina ambadika eo mialatsiny am'le akanjo satria za io koa avy tany amin'ny dokotera zany de niazakazaka anaka ty mikofokofona kely ihany koa mikokoaka tena le kohaka am'le manendy goudron fangaro an'le toetrandro miovaova le rythme atsika koa mafimafy rina de ty moa didy amanandraikitsika amin'ny rahalahy ho an'ny tanindrazana le fiarabana atao aloha zany ho atsika marobe satria marobe ianareo no mangataka ny kokoa de anaovana ny kokoa ho atsika zay any amin'ny toerana rehetrarehetra zay misy atsika any miaino ity fandarana ity ny any faritra ny any ampitan-dranomasina esorina ny ao amin'ny Radio Madary nomena zany la inomosa i Malala de Robena zay miaraka amitsika ny any faritra rehetrarehetra any. Ny teninyrina farany teo tonga de raisiko mihitsy satria zava-dehibe mihitsy ny tenin'ny député Rabekojany iny zany ny amin'ny hoe fifidianana fanavotam-pirenena ity fifidianana ty tena zay mihitsy le izy satria ataontsika hoe zany hoe
tsy ndroa miverina tsy ny telo miveriny ty raha ny tokony ho izy zany fa hamarana atsika ny krizy lavareny, hamarana atsika ny fampahoriana fampahantrana atao amin'ny voaka malagasy, hamarana atsika ny lainga natsetsina tao anatin'ny loha tao anatin'ny sofina nanomboka tamin'ny taona 2024, hamarana atsika ny fanapara-pahefana, hamarana atsika ny fampandro ino moa zany fandrobana firenena, hamarana atsika ny kolikoly avoleta marobe zany no andraikitra zay raisitsika de zay ma hoe fanavotam-pirenena azy. Zava-dehibe inteny ny député Rabekijany iny fa eto te hiteny amintsika ihany tamin'ny teny any député Todsoa teny Ambohimanarina ny tiako Madagasikara ataontsika hoe telo herinandro lasa zay Rina Rabe Mananjara de tsaroantsika tsara mihitsy tamin'ny telo herinandro lasa zay ny kabary ny député Michel Avakoaby de izy ny teny tamin'izay hoe efa mifankafantatra tsika mpikambana anatin'ny antokotiako Madagasikara ary rehefa mifankafantatra dia dikan'izay de hoe mifanentana ao anatin'ny lisam-pifidianana de arak'izany zany de ny ataontsika de hoe raha ny teny député Michel tamin'ny kabariny dia ny sonnerie atsika soloy am'le hira fanevany tiako Madagasikara iny zay zany no faniriana sy afatra avy any député Michel. Nanomboka tamin'ny Manjakandriana natsikaritra an'izay namanariana satria ay mari an'le afatra ihany koa ny namana tiako Madagasikara any ambanivohitra zany ty numeroko sisy faniry tsy aritrako manko zay sa tsy voateniko zay tamin'ny talata atsofinge numeroko faniry inona roany ty ramosety amba atsovy kely azafady tompoko de mibibeko le izy tena le hira faneva mandeha de atsovy koa ny ry olo ry de le hira zany hoe efa mipasy zany le izy arak'izay hoe fanentanana nentin'ny député Michel Avakoaby zay iny zany marika ahafantarana an'le hoe mpikaroka le olona ary mandray anjara anatin'ny fisoratana anarina fa zava-dehibe ihany koa zany ny amin'ny hoe amin'ny mahafanavotam-pirenena zay de le tena esprit 2002 mihitsy le fahasahina le fijoroana zany ny tena zava-dehibe ao anatin'izay hetsika hijoroantsika sy ataontsika izay. Ataoko fampidirana kely fotsiny zany fa ity vaovao anankiray ity de mba hoentiko amintsika satria reto anie efa mahatsiaro reto olo reto hoe efa mianjery reto hoe efa tsy afaka atsony efa tena efa vitatreo ny aminy fa miandro sarandreo ary akoatra miandro sarandreo efa mametrapetraka zany ny toerana isitriany mametrapetraka ny ametrahany tongony zay re olo reo am'izao fotoana zao. Ny antokotiako Madagasikara raha mba nanao fanentanana omaly zany satria be da be ianareo no miteny hoe raha ohatra zay ka hirotsaka mpikambana de aiza natononay indrindrandrindra tanora zany de naka fanapahan-kevitra ny tanora tiako Madagasikara naka fanapahan-kevitra nanao fampahafantarana zany tamin'ny tambazotra sosialy de ty hitatsika ty le izy nanao filazana zany hoe ho an'ireo zay maniry hiditra mpikambana tanora tiako Madagasikara de faly zahay mandray anao ato amin'ny QG Belera isaky ny talata sy alakamisy amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 4 ariva de io ny lahara-taliby 034 41 516 08 izy ty moa zany de tonga ihany koa de tonga de diffuseko zaraiko partageko amintsika rehetreto moa zany marimarina kokoa ho anao zany maniry hiditra mpikambana tanora tiako Madagasikara de faly zany ny ao Belera mandray anao satria ao zany de efa misy QG birao an'ny QG moa zany mazava ho azy ny ao Belera fa misy birao an'ny tanora tiako Madagasikara indrindra ho amin'ny faritra Analamanga fa efa manao fandaminana ihany koa ny isaky ny faritany zany de isaky ny talata sy alakamisy androany zany amin'ny 7 maraina ka hatramin'ny 4 ariva andraisana antsika de afaka misoratra anaranao tsika zany de arakaraka ny fokotany sy ny commune sy ny district misy atsika de misy guide ao misy conseil ao misy orientation hoe bon raha ohatra ka aty amin'ny communauté anao dia zao zany no ataonao manatony ianao amin'ny lehibe ny
tanora tiako Madagasikara ao amina commune ohatran'izao na amina district raha ohatra ka mbola tsisy rafitra eny anivon'ny commune fa misy ny mpitarika ny jeune ho an'izay tsaroako aloha zany de resahako ny Manjakandrena zao misy telo labe zao mihitsy ny tsaroako petsiketsika mahafinaritra Riamel, Solofo de Rue Bosco any aiza re zany ny any Vato de Ambohidratrimo manko ry Hery Ranjala ny Ambohidratrimo ny Mika ihany koa ao Ambohidratrimo sady Vato ihany koa Mika eny afaka manantona ny vonjy raharnisa koa tsika na ivonjy be Ambobao nteroka koa fatatsika vonjy be de afaka mandamo an'izay ihany koa isika zany iny Talatamaty misy Miora afaka manantona koa nareo zay any am'zany faritra zany raha tia Antananarivo renivohitra de misy andry Frederic Ser Claudis aty amin'ny boribory tamy fahadimy boribory tamy fahaenina misy andry Lalaina Rabezanahary Lalaina Rabezanahary de misy andry Aina de misy andry Seno maromaro ny any aty amin'ny boribory tamy fahaefatra misy any Zoléon misy any Radra Valsan boribory tamy fahatelo misy andry Faniry Rakoto San maromaro miaraka aminazy eo aty amin'ny boribory tany faharoa misy andry Zouzou de iza tokoa maromaro marina ny ao fa zay tadidiko aloha ny resahako fa ry ekipa andry Zouzou de ry Marcelin ve ao anatin'izany de boribory tany voalohany moa zany ry Voary ao anatin'izay boribory tany voalohany zay fa maro no miparitaka misy aty Andramasina fa very kely am'le anarana misy any koa aty Akazobe misy any Anjorobe zany marobe de marobe no miparitaka any zany ny any Faritamo zany ohatra hoe Toliary Claudis ny any Degory Ulrika ny any Fianaratsory Tina Rasolony Rina Arbaxa ny any Thomas Narkati Rijuer Samuel diza koa Romax ve maromaro zany ny any Mahajanga ry CM Marivo ry Renault de misy an'le tovolahy kely mahafinaritra be manao fandarina Betsileo zay izy disy fantatry ny rehetra raha betsy fa mahafinaritra kely le fasahiny manao an'le fizarana maromaro zany zay nresahako zay zany fa ity iny zany no ohatra ny raisiny ny tanora teto Analamanga de nanao an'iny fampahafantarana iny fa vao nahita an'iny zany le Compte Vorondolo le fako le mpanohana an'le fitondrana satria efa miketriketrika ny saindreo hoe ahoana no ahafahantsika zany manelingelina an'le team sy ny président Marc Ravalomanana de miasa mafy mihitsy reo any amin'ny tandrefy misy azy fa efa fantatra moa zany lay mécanisme le fomba fiasan'ireo efa fantatra le pratika an'ireo de miezantsika fotsiny fa na izany ary hitondrantsika fanazavana ihany fa tsy avaty amintsika zany ity afisy nataondrareo ty zany le afisy nataontsika iny zany no novainy tamina endrika ohatran'izao hoe ilazana hoantsika tanora sy mpianatra zay vonina hiditra ho tanora tima hanamafy ny ndrasoloha faly takona kely io hanamafy ny ndrasoloha jereva kely vetivety fotsiny fa hanamafy ny communication team sy hanao pub amin'ny Facebook ho tonga ao amin'ny ho tonga isoratra anarana sy hitondra CV ety amin'ny QG Belera de mitondra sy aina sary tapaka de mandray karama isanandro ohatran'izao le fomba fiasan'le za tsy te hiteny le foza le fomba fiasan'lay fako mpitondrana zany satria tsy maintsy avany amin'ndrareo io zay mihitsy le izy faiky zany io tsy izy io le nalefatsika tamin'ny voalohany izy fa ty zany eton'ny zareo satria zareo matetika zany mody manao hoe tanora tima mampiasa ny sariny tanora tima de ifetra moa tena tratro anatin'le izy zany sary mifetra mipikipikendrareo na sary ny Entso na sary ny tamin'ny fotoana izy Stanley makahery ny Stanley raha marovelo foantsika zany zay tanora ao anatin'izay fakafizana ny antokotiky Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana zay de alainy zareo zany le afisy zay ataon'lay antokotiky Madagasikara le tanora de hovainy le izy fa lay voalohany de tsisy mihitsy ny amin'ny hoe mitondra CV de hanamafy ny communication tsy zany fa ho anao fotsiny zany zay lina hiditra ho mpikambana
ao anatin'ny tanora tiako Madagasikara dia satria betsaka ianareo no mantany aty aminay, betsaka ianareo no mantany eny amin'ny Fokotim, eny amin'ny Comtim eny, de misy fandaminana satria efa manana birao fiasana zany am'izao fotoana zao ny tanora tiako Madagasikara. De mbola ho avy eto ry zalahy reo zany hiresaka momba an'izay fomba fiasan'rareo fa ao anatin'ny fivoriana mihitsy zany zareo am'izao fotoana zao, de mbola ho avy eto ry zareo hiresaka am'izay fomba fiasan'zay zany fa rehefa nahazo birao moa zany de mandrindra an'izay hoe mba ahafahan'le tanora isapokotany isaky ny commune isaky ny districta hanantona sy ahafantatra hoe ahoana no ahafahanay misoratra anarana dia tairina zany tsika makany amin'ny QG Bel-Air. Ny any de tsotra fotsiny fatarina eny ny commune na misy anao na ny districta misy anao de ampahafantarina anao ny mpitarika de raisina tsoratra momba anao de ampifandraisina an'le mpitarika anao isaky ny commune na districta zany. Zay ny fotsiny fomba fiasa. Fa le teo zany hoe de mitondra CV de misy ny karama tsisy an'zany ao tompoko, fa reto olo reto ny zatra ny efa mikaramany am'le compte faikiny le fakofakony ihany, ary reto olo reto efa ao anatin'le tena ambory le tena hanosa matahotra efa tsy hitano azy ametrahany reto olo reto ny tena aminy am'izao fotoana zao. Sahirana anie indrindrandrindra reo manana tota taratasy hoe raha vototra eo ampelatana tsika ty fitondrany ty maty tsika, de zay le izy. Mandefa mesazy amiko koa io namana ny tsy didy hoe tatia tsy didy koa de nisy an'izay hoe makanesa eny amin'ny MBS fa misy fizarana fanampiana avy amin'ny Ravalomanana eny. Tsisy an'zany fa entina fotsiny zany le izy andotona an'le sary ny antokotiko Madagasikara, le rafitry ny antokotiko Madagasikara ary ny filoha Marc Ravalomanana. Ohatr'izay le fomba fiasany reto olo reto. Zareo moa champion zay satria neverin'ny fa mbola mahomby io aty amin'ny taona 13 sy 14. Tany amin'ny taona 9 sy 14 communication lalovony zareo io mety hoe nitondra fahombiazana azy satria tao anatin'ny diabolisation sy ny dénigrement nataon'zareo tam'izany fotoana zany. De nysotomy le izy taty amin'ny taona 14 sy 14 de io koa nataony tohatra sehatra iverenan'zareo 12 sy 14. De veriny fa mahomby le izy am'izao fotoana zao. Fa misy limitiny le zavatra ataonareo io. Misy limitiny io, tsy mipasy tsony io. Ny olo rehetra de fa malala am'izao fotoana zao, vao mandeha le fake news, vao mandeha le modetry ny mpanohana antiako Madagasikara tsika de mpanohana ny dada, tsy manaiky tsika raha tsy azotsika amin'ny azotsika amin'ny fahefana na de isy raha mandrika ary de fa fantatra fa tsy avy any am'tiako Madagasikara zany. Satria tsy manana langazy agressif ohatran'zany mpikambana ao anatin'ny antokotiko Madagasikara, ary fantatry ny rehetra zany. Olona tsy mipetsipetsona, olona tsy manaonao foana na miteniteny foana na manoranora-poana zany ny ety anivon'ny antokotiko Madagasikara. Tsisy enina zany anatin'ny antokotiko Madagasikara fa fanazava-kevitra misy de fa fantatry ny rehetra zany. Jamais mpikambana ao anatin'ny antoko zany hiteny aminao amina resaka enina na xénophobe io na inona, fa tsy hitany reto olo reto tsony zay atao. De rangitiny amina resaka foko, rangitiny amina resaka finoana, rangitiny amina resaka firazanana, rangitiny amina resaka volokoditra, rangitiny amina resaka fianarana. Zany le fomba fiasan'zareo ao anatin'le tambajotra sosialy. Fa tsy mahavoatsika ho areo satria ny zavatra mahafinaritra zany rehefa mijery an'le communication tonga de kopiny olona. Compte faiko io, ny team tsy manoatra an'zao. Tsy le team tsony no miteny an'zay, fa olona tena non team ary zany io tsy mpikambana ao anatin'ny antokotiko Madagasikara izy. Fa mety mpikirakira tambajotra sosialy izy fa tonga de miezan'zareo fotsiny. Fahafantarana antiko Madagasikara tsy manoratra ohatr'zao. De sorany nareo satria fantatrareo tsara le antokotiko Madagasikara. Mety tsy mitovy ny fomba fijoro ara-potikevitra fa samy manohatra fitondrana, fa reny namandreny de mahafantatra hoe tsy ny team manoratra an'io fa compte faiko io. De tsy mahomby le izy fa zao ndray ny zavatra positif ao anatin'izay. Arakaraky ny tenenanao foana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana no mampalaza azy hatrany ary vao mainka itiavan'ny olona azy satria ny antony de tsotra. 2009 Andriamatoa Marc Ravalomanana no nitondra farany mois de mars zany, fa nanomboka janvier
ka hatramin'ny mois de mars izy efa voaelingelina fa tena ataontsika fotsiny référence zany référence afara tena fahasambaran'ny malagasy ny aina amin'ny tena Madagasikara tena feno ao anatin'izany manomboka miratra miakatra makay ny Madagasikara misy décollage économique manjabe taty amin'ny 2008 iny zany référence atsika foana tapitra ny tableau économique atsika 2008 fa taty amin'ny janvier 2009 zay lay nandeha am'izay lay fanonganam-panjakana hatraty amin'ny mars 2009 dia efa voaelingelina amin'ny filoha Marc Ravalomanana zany lasa nigérer crise natao tamin'izany fotoanandro zany na de tokony misy zavatra be tapiara tsy nanana problème RN13 tsika raha ohatra ka tsy nisy ny fanonganam-panjakana iny tsy nanana problème RN5A tsika RN5A zany diny ambilobe voemary iny sy nahazo ny RN6 iny mbola tokony natao an'izay hoe réflexion zay na ihany ko entretien tsy nanana problème RN5 tsika ny RN5 Thomas na mandrapatonga marontsitra raha ohatra ka tsisy ny fanonganam-panjakana RN12 RN34 RN14 maro be tiako resahana am'izany mandeha makato Moramanga anosy be anala tatary zany mbola trosa miaiany rajoely zany satria tamin'ny heritaony miaiany rajoely nandeha niteniteny foana tanosy be anala hoe tsy maintsy amboariny ty lalany ty vitainy ty lalany ty nyfanony moa rehefaotriny io de hoe alohan'ny farany taona fa tsy vitanao baba sarotro zany lalana raiky amin'ny fitopolo na fitopolo kilometatra mahery zany andramo andehanany zany fa savolainy anao 2 andro 3 andro mandeha am'izany anosy be anala zany misy malala azy tsara atao amintsika ato solombavam-baoaka atsika na de voafidy taty amin'ny faritra Analamanga malala tsara n'izany toerana resahako zany satria nisy fotoana vezivezy tany fa vitany nandeha tongotra 2 sy 3 andro tam'izany malambo manoro raha tsisy ny fanonganam-panjakana efa vitantsika tsara zany eny efa natao le izy taty antsapanina nahazo amin'ny vatomandro manoro fa tokony hitodika makany marolambo manoro le izy bloqué betsaka aniny zavatra bloqué noho zay resaka coup d'état zay de nandeha am'izay le diabolisation sy le dénigrement fa zao zany efa misokatra amin'ny mason'ny vahoaka malagasy de mahafantatra tsara hoe ay io communication nataon'zareo io zay nampotehana ny Marc Ravalomanana sy ny tiako Madagasikara tamin'ny fotoanandro mamototra am'zareo mifototra am'zareo am'izao fotoana zao karakaraka hoa ny tenenanao foana Marc Ravalomanana no voamaika hanamafisan'ny olona ny fitiavana azy satria tsy Marc Ravalomanana tsony no mitondra 2009 izy ny teo farany naonganareo taorinany 2009 transition 10 taona iany rajoelona ny tonga taorinany transition ny SVM zay zanakaviny TGV ihany ary taorinany SVM izao fitondrana izao iany rajoelona zany zay ametra-pelana amin'ny mois de septembre ho avy io tika zay tsisy Marc Ravalomanana naneligelina anareo mihitsy teo ka raha misy ny tsy fahombiazanareo araky ny fitantanana ny vidim-piainana problème anareo zany fa tsy problème amin'ny président Marc Ravalomanana raha misy ny tsy fahombiazanareo amin'ny resaka fiakaran'ny vidintsoloka problème anareo zany fa tsy problème amin'ny président Marc Ravalomanana ny resaka fahafatesina société d'état na semi privé na resaka corruption satria vao nivoaka crise 2002 tsika niditra 2003 napetraka ny filoha Marc Ravalomanana ho fanamby niaraka tamin'ny bailleur de fonds tamin'izany fotoana zany satria nisy fivoriana tamin'ny Paris tao anatin'ilay amis de Madagascar sy ny club de Paris hoe ahoana nahafahana manampy amin'ny Madagasikara de nijerevana daholo ny aksa rehetrarehetra ahafahana zany mamatsy amin'ny Madagasikara nivoaka tao anatin'ny crise 2002 satria vita le élection législative 2002 ino ny nanamporofona ny élection législative iny namarana ny crise ny 2002 nahazo maro anisa ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny alalany antokotiko Madagasikara fa misy alliance ihany tam'izany vita iny miditra 2003 nametraka fanampy président Marc Ravalomanana hoe ndao ary ametraka bonne gouvernance atsika sy état de droit ny fomba afahantsika manao an'izany tsotra be hanomboka iady amin'ny kolokolo tsika satria izany ny tadiavo ny fireneny dehibe tahaka ny Amerikana ny Allemagne ny Frantsay efa modèle zany amina resaka fampandrosoana ara-toekarena tatia
amin'ny tany mandroso ary mety na taty Afrika le resaka bonne gouvernance c'est état de droit de natao tam'izany de nanomboka nanangana an'lay ady amin'ny kolikoly le Bianco io tsy Bianco ny anarany tam'izany fotoana zany SLCCV de taty aorina nisy an'le hoe chaîne pénale zay mivadika pôle anticorruption io nisy ny Samfin de taty aorina nitambatra izy satria reny moa système anticorruption reny de nisy ny CSI comité na sauvegarde na intégrité mbola ao anatin'le système anticorruption daholo zany de zao vao nisy le aray agence de recouvrement des avoirs illicites ezaka zany mba hahafahantsika zany mandroso lavidavitra kokoa de ny fiezana zany lay resaka kolikoly satria ny kolikoly de anisan'ny fototra tsy mampandroso ny toekareny firenena anankiray de nanao famokarana anaty mba hahatsara ny endriky ny toekarena zay ngely izy de nisy fifaninanana nandeha de natosika ny entreprise natosika reo mpampiasa vola ho avy eto Madagasikara de anangana usine de no atsaraina ny resaka production satria izany ny tena fidiram-bola tsara ho an'ny fidiram-bola anaty akoatry ny recouvrement na impôt taxe avy any amin'ny hetra sy ny faditseranana zany ny zavatra ny ainana teto zany ambaratsika tanora mba tsy hinanana mambolona ahoana ny eritreretanao hoe mivoaka crise 2002 tany moins manana taux de croissance 7% ianao tsy mora ny azotsika an'izany fa misy ezaka marobe zay tsy maintsy confectionnena nanovana construction économique angezabe mihitsiny teto Madagasikara de zay zany le leadership ny président Marc Ravalomanana natongavana tam'izay karaha misy miteny hoe nisy niakatra nge vary tam'izany ohatran'izao vidin'ny lasany tam'izany tadiavo ny PIB a Madagasikara tam'izany fa tsy zao PIB mitrosina amin'ny tany zao tadiavo ny PPA a Madagasikara tam'izany ny pouvoir d'achat mahavidy entana ny olona satria manambola quel que soit vidiny tadiavo ny taux d'inflation ny taux de pauvreté a Madagasikara miteny daholo zany ary ny akamaroan'ny malagasy de ny asa ny taux de chômage am'izao fotoana zao natany tsy fananana asa 20% ahoana zany ny androsotsika am'izao 20% ny tsy anasa eto Madagasikara am'izao fotoana zao ny taux de pauvreté plus de 80% record ho ny banque mondiale ka aza manao référence ianao raha ohatra ka tsy mahomboka hoe Marc Ravalomanana no natonga an'izany azafady 700 taona lasa izy nesorinareo fa milaza nareo fa mahavita aiza le toekarentsika am'izao fotoana zao de zay le teneniko hoe arakaraky ny anaratsiana ho azy eo ny amelimbelenina amin'ny fiveloman'ny olona ao anatin'le hoe mirentareta atao anatinay zany fitiavana ny andreo matonga Marc Ravalomanana zao fa tsy ohatran'izao ny fiainana fiza moa tsy miteny an'izany eny amin'ny elakelatrano tamin'ny andro ny dada kosa aloha ohatran'izao hoe lamima tsara daholo miodina ny vola fa tsisy an'izany hoe ny mpanan-karena vitsivitsy ao an-dapa amin'ny manam-bola miodina ny vola ny fisian'ny Magro isaky ny districta zay mba fanambon'ny MFM tam'izany de hoe hametraka Marc Ravalomanana kely be da be isaky ny faritra tena tiany tamin'iny de hoe misy olona matanjaka raha toekarena maro be isaky ny faritra ka afaka ampiroborobo ny famokarana anaty de rehefa nisy ny Magro tany am'ireny volim-paritany samihafa nitanjona tam'ireny de zao mba hanao régulateur amin'ny PPN rehetrarehetra de hita tao amin'ny Magro de afaka mandanjalanja tsara zany mivarotra rehetra am'izay fotoan'izay hivarotra amboniny eny Magro sahirana tsisy mividy hivarotra ambanin'izay maty antoka fa tena am'le tena vidiny tena zakany rehetra mihitsy no mivarota amin'ny Magro fa tsy mamono ny tsena anaty tsy mamono fiza moa mpandraharapanafatra vary tsy nalaza teto Madagasikara iza mpandraharapanondrana tsy nalaza fa nga anaran'olona ray ihany no mivezivezy ho tompon'ny toekarena teto Madagasikara tam'izany anaran'olona maro be tsy te hiteny ahako
misy any fianaratsy any mady any, misy any Mbatondrazaka any, misy any Antsohy any, misy any Nosy-be, misy any Deko. Maro be mpandraraha malagasy ny songadina ny anarany, afaka manao fandrarana tsara ary malalaka tamin'ny fandrarana zay nataony. Fa tsy anaran'olona ray ihany no mivezivezy. Liberalisena io zavatra takin'ny vanilla io ane anatin'izay liberalisation zay mbola tam'zany fanokafan'zany. Ny resaka tsenany devise président Marc Ravalomanina tsara hatrany nametraka an'zany. Ny resaka fifananana napetraky ny président Marc Ravalomanina zany. Ka azavaina amitsika zany mba ho fantatry ny tanora ankehitriny. Satria maro aminareo ny efa mitodika am'izao fotoana zao, ary zay koa ny ilaina atsika ray aman-dreny nahafantatra ny zava-misy tamin'ny fotoanano, hampita hafatra anjanatsika teorina mba ho fantatry izy ireo hoe makaiza marina ny fiainan'izy ireo. Fa raha tsy mijoro tsika, ary zay mahafinaritra be ny teny député Rabekitsana hoe fifidianana fanavotam-pirenena ity fifidianana ity, tena zay misy le izy, fanavotam-pirenena. Manana opportunité sy manana chance lehibe tsika, mbola manana ny filoha Marc Ravalomanana. Tsy manana problème amin'ny président Marc Ravalomanana, efa ny teniny fialatsinina. Ary efa nanambara fa niova kinina ny ambonin'izay. Iza nanana an'izay tena preuve de bonne foi zay, honnêteté zay teo anaty amin'ny fomba fanaovana politika sy ny fitantanana amin'ny firenena. Ary nambara ny président Marc Ravalomanana, tsy voninahitra amin'ny problème, tsy vola amin'ny problème, tsy sezako ny problème, fa le fireneko mahantra, le mpiray tanindrazana amiko sahirana, tsy tafavoaka tsony am'izao fotoana zao. Mission io tena hoe ndao hiaraka tsika fa mijaly loatra ny Madagasikara. Satria nanandra ny reto olona reto nanongana azy 7 taona no nitondra. Zao ny résultat azotsika am'izao fotoana zao. De io izy io samy tsakotsako ny rehetra. Ny nikonetiny zay fanazavany zay mba hahafahantsika tsara mahazo ndra am'ilay zava-misy am'izao fotoana zao. Indrindra reto compte faiky mikapokapoko reto. Fa io koa arakaraky ny tenenanareo foana ny antokotiko Madagasikara mampalaza ny tim. Mamerina ny fitiavan'ny olona hatrany amin'ny antokotiko Madagasikara satria nisy olona nge tafajabaka 2009, tafajabaka 2014, tafajabaka 2018 verindalana am'izao fotoana zao. Non, tsisy solution tsony, tsy maintsy mamerina président Marc Ravalomanana antsika. Tsy manao andrakandra zany tsony. Olona efa tena vokitraikefa, vita sedra. Zany daholo teny gasy mahafinaritra, vokitraikefa, vita sedra. Manana fahamatorana, ray aman-dreny any amin'ny daholo lay masitsivana rehetra. Kinona ny mbola isalasalana fa zao aloha soratany anarana ao anaty lisy mpifidianana. Miarahaba député Mamy Rabendrina, tafaradalana eto indray tsika tantin'ity fandarana ity etrany samy mikokoaka kely daholo moa tsika ato kofokofona. Tsy famezatra iny satria ny toetrandro, ny rivotra ihany koa efa entsakentsana am'izao fotoana zao mino fa vitantsika tsara ihany ty fandarana ity na de eo ihany ara le hoe somary maisamaisa hatramin'ny feo tsetitsetsina ny olona, mararirary ny loha fa ny adidy ho an'ny tanindrazana tsy maintsy atao de zay ny mazava-dehibe. Avy any amin'ny Birao Voamaraina député Mamy Rabendrina ny azakazaka ho tonga ny fandarantsika de mbola andendra izy rehefa aveo aza donony député Mamy Rabendrina miona am'ireo sehatra samy hafa eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, miona ihany koa andreo vondrona fikambanana sy antoko maro be ao anatin'ny asany atoko amin'ny secrétaire général azy daholo zany. Miaraba député Fandroana. Oui, miaraba Faniry, miaraba ny Irina koa, de miaraba tsika rehetra atao amin'ny studio anankiroa, ny MPS sy ny Radio Mada. Indrindra miaraba tsika manaraka ny fandarana am'izao ora izao. Maromaro ny zavatra andresana teo député Mamy Rabendrina. Alohan'ny teny hidirana le raharaham-pirenena satria ny conseil des ministres omaly moa zany misy fomba fiasa vaovao anatina hoe projet
anivon'ireo ministera samy hafa de ovakitsika eo le izy rehefa aveo hoe tena mitondra an'le projet sy le tetibidin'le projet eo anivon'ny conseil des ministres mihitsy ministre fa may ambondrona ho a mba ho réalisena ka na validation anivon'ny conseil des ministres zay ndray zany le fomba fiasa ao anatin'le appel d'offre restreint akoatran'izay ihany ko zany a de nananganana brao manokana anara-maso an'izany a ndresaka réquisition anivon'ny jirama ndresaka hoe ratsy de ratsy ny lalana mba jerevika izay faly azafady hoe ratsy de ratsy ny lalana eto Antananarivo renivohitra conseil des ministres omaly de miditra tsehatra mihitsy le fitondram-panjakana namboatra azy sahiranao anatin'izany le merana Antananarivo fa na izany na zany alohan'ny teny resantsika an'ity aloha ngambany député Mambrabendrina teny Manjakandrina teny Sambainy ianao tamin'ny latsinainy teo niaraka tamin'ny ekipa rehetrarehetra niaina sy nahita ny zava-misy ny sakana natao mitandro ny filaminana raha ohatra ka andeha hanao antondy tsotra ho an'ny tapin-tanàna amin'ny Manjakandrina ny délégation niaraka amin'ny filoha Marc Ravalomanana nahita ny inona moa zany ny fifandomana ny resaka ny fanaovana tamin'ny mpitandro ny filaminana ny aina ny zava-misy nanao ny négociation teny atoeriny ianao nahita ihany koa fahasorena ny vahoaka marobe ny embouteillage amina kilometatra maro zava-misy daholo zany de mba tsara ihany satria efa teto ihany ny député nitondra ny version de mialohan'ny teny ideratsika zay manana version ihany koa député Mambrabendrina iny le tamin'ny alatsina iny aloha azo lazaina hoe zavatra any amin'ny tsiapoizina indraindray ary rehefa miresaka liste de mampiome fa any amin'ny tsiapoizina satria hatrany hatranytsika rehefa anao événement anao fionam-be de ny eo amin'ny hoe ilay fiaonana no ilana vaniny ilay fidiranao am'le toerana anaovana an'le fiaonana no ilana vaniny ary i zavatra iny a dia nitranga andro vitsy fotsiny taorinina namoa an'ilay ministra ny aty tany an'ilay fepetra zay araka ny fomba fijeriny sy ny fomba fiasany a fepetra mahakasika ny famorim-bahoaka ny fanatanterahany antoko politika ny asany a ny fiaonana tanterahany anivon'ireny antoko politika ireny ka za manokana rehefa nanao an'iny tsika nanomana an'iny ny ekipa tany Manjakandrina de nieritreritra hoe ilany zareo vaniny ray sa tsy ilany vaniny tsarotsika ny zavatra nitranga farany tamin'ny filambaniny teny Itosy Beravina Itosy zay hitatsika tsara fa any anatina tokotany tena an'olon-tsotra no nanatanterahana le izy fa ny mpitandro filaminana no nandray fepetra hanakatona ny vavahady be no vitsy moro zareo de tsy voakatony ny vavahady a raikitra ihany ny fiaonana de ny andry a zany hoe aiza ho aiza zany no mety ho fiatraika n'lay lay fepetra no lazai ny ministry ny aty tany sy ny fitsinjaram-pahefana andro vitsy talohan'iny tamin'ny alatsinainy iny fa rehefa tonga tany atoerantsika faniry de samy nahita fa tsy nisy ny fandraisany tamin'lay resaka navoakan'ny ministry ny aty tany loatra ilay fisakanana nahazo teny an-dalana averiko hoe teny an-dalana satria ilay fivezivezena eny amin'ny lalana mihitsindray a no nanapara ny mpitandro filaminana ny heriny zay fantatsika fa voafetra ny ambadimbadika any tsy ilay fivorimbe tsy ilay famorina n'lay mpikatroko ny antoko tamin'ny tapany atsimon'ny distrika Manjakandrina no niaran'ilay fisakanana fa lay fivezivezena teny amin'ny arabe ary tsy ny tena olana de zao tsy ny tima irery a na ny filora valomanana rery ny voasakana teny an-dalana fa zena mpiasan'iny lalana iny rehetrarehetra tamin'iny ora iny tamin'iny fotoana iny de niaran'ilay fisakanana rehefa miresaka tamin' zareo le mpitandro filaminana moa de hoe tsy azokafana io satria mifangaro ao zany a na ny vahoaka tsotra mpampiasa lalana na ireo olona zay lasibatra manokana tao anatin'ilay fisakanana de eo zany no anotaniana hoe inona moa no ataonareo hoe lasibatra manokana
ny tena nampimety ao anatin'le izy a efa ndresahana teto fa verina tantaraina ihany de zao no hoe rehefa zoina ny tantaratra am'izay de fivezivezen'ny filora valomanana no inina sakanana sy ilana vaniny naiza naiza de mbola toy izay ihany nitranga tamin'ny latsinainy iny fivezivezen'ny filora valomanana no ninina ny sakanana tamin'iny andro iny na anisan'ny nampimeo a de no hoe ohatrany hoe naniny zareo hoe hoaizany filora valomanana olo-pirenena tsotranga izy na dia manana ny satama filohana toko sy filoha-pirenena teo aloha azy aza tsisy lalàna mihitsy mandrara azy tsy hivezivezy ny feonandesany resaka moa de hoe tsy mahazo makany an-tsena fa nahoana ny olo-pirenena no tsy mahazo makany an-tsena tsy mahazo mandeha mietsena misy fomba fiteny malagasy moa hoe manara-tsena tsy mahazo manara-tsena tsy misy lalàna milazan'zany mifanohitra an'zany lalam-panorenana mihitsy no efa mametraka ny fahafahany olo-pirenena sy ny entana rehetra hivezivezy amin'ny lalam-pirenena malagasy fa ny zavatra nitranga tamin'ny alatsinainy de natao tao anaty lasibatra manokana ny filora valomanana ny amin'ny hoe raha mandalo eto de sakanana tsy avela andeha de ny rahantsika nahita teo tsy ho tantaraina amin'ny atsipiriantsony fa navelany filoha teo ny tomobiliny a de lasa izy nandeha tongotra de teo le tena nahatsikaiky faniry le hitatsika teo rehefa nytanina le zandaro hoe lay olona ao ataonareo lasibatra tsy mahazo mandeha efa tsy eto tsony fa efa tonga any am'izay tiany ale nahoana le lalana mbola sakanana de zao ny valo tenin'lay mpitandro filaminana hoe ny cortezeny tsy mahazo mihetsika eto na ny tany moa ny solombavam-bahoaka hoe fantatrao aloha ve inona ny famaritana ny atao hoe cortege tsy haiko izy le zandary anankiray teo tsy mahay an'zany a kinona ny antonao isakanana le cortege misy cortege angareo fiara reo fiara samy manany alehany reo ny sasany am'ireo mety mitovy ny lalana alehan'ny farany ny tanjony ny sasany am'ireo a mbola mandeha lavidavitra kokoa ny sasany akaikikaiky kokoa fa ilay fitohanana ny lasa niteraka cortege na fitohanana zay le hoe tsy fantatra ny famaritana an'le cortege tsy hain'le mpitandro ny filaminana fa niteniteneniny ohatran'izao fotsiny le olona zay sakanana ny fivezivezeny efa tsy eo tsony fa efa lasa ary efa tsy hitan' zareo zay anaovana azy tsy hitan'le mpitandro filaminana teo am'le sakana nge zay ho atao tsy hitany mihitsy zay ho atao satria ny vahoaka ny olo-tsotra mpampiasa lalana nisy malagasy be deabe teo nisy vahiny vitsivitsy teo nahita ny agegetsika malagasy ny amin'ny fampiarana lalàna tsy araka ny tokony ho izy izay very farafa kely ny adiny ray sasany nyjanona teo ny antony de zay fotsiny hoe tsy mahazo mandeha olo le cortege de rehefa nitabataba teo reo niady fo ireo olona voabahany reo hoe zay nge manana ny lalanay ny filora valomanana no ananareo olana nahoana no zay ny sakananareo ny lalanay tsy hitan'ireo mpitandro filaminana izay anina mahazo baiky fotsiny zay natao tam'izay fotoana zay hanieri no a de namaly fotsiny any cortege ny tsy mahazo mihetsika eo satria ny tomobily ny filora valomanana no voalohany teo am'lay sakana de nisy fiara anankiray menamena kely iny asa raha tadidiny faniry iny zay any mpitandro filaminana iny ay ny fiaran'ny filora valomanana zany ny voalohany teo de tsy nasa iny zareo mihitsy nanokatra n'lay ersa mba hahafahan'lay vahoaka handeha nanomboka vadika politika arany resaka teo satria nanomboka tezitra ny olona ny aminy hoe tsisy irarahiana zay politika anareo any tsisy irarahianareo zay olona tianareo sakanana fa izay vahoaka avelao andeha fa raha ohatra ka izay de azonaikay ny antony mahatonga ny atokotiko madagasikara miresaka sy mitabataba amty fiantsona ny fahalalahana eto madagasikara sy manameloka nyty sakana ataonareo ty ay zao zavatra ataonareo fa volombelona zay zao ozy ny vahoaka fa de mialatsiny fa manomboko zao zany zahay de afaka mandray hevitra politika ateraky ty zahatra mitranga androany ty afaka mandray position politika
ary natari amin'ny ankilany ary zay de lasa homba ny andanina izahay zany ny resaka nandeha teo a tena nisy vakivavan'zay misy teo e zay mifidy an'ity olona ity fa tena raha zao kosa le izy tena efa troly izy sady tonga de mivoaka teo moa le alahelo ara-piainana député lasa ny fitondram-panjakana ray tamin'ny alalan'io sakan'io no lasa namory vahoaka teny an-dalambe io moa mbola ho avy ny resaka momba niny faniry zay indrindra fa lasa namory vahoaka teny an-dalambe zay efa fantatsika fa fomba fanao ty fitondram-panjakana ty hany a ny manery ny antokotiako Madagasikara hamory vahoaka eny an-dalambe fa tamin'iny latsinainy iny izy mihitsy no fototra nahatonga ny vahoaka hivory sy hitoby ary anao resaka politika eny an-dalambe eny amin'ny lalam-pirenena faharoa de averiko hoe ny filora valomanana miala ty Antananarivo navelana andeha tsy nisy sakatsakana fa rehefa tonga ny anatenatena ny lalam-pirenena faharoa iza moa no miteny am'zareo fa ho any tsy maintsy ho any atsena ny filora valomanana mety ho any Ambatolaona ny filora valomanana mety ho any Moramange mety ho any Tomasina fa nahoana no sakanana fotsiny zao no fiahiahina fotsiny hoe ho any atsena ary nahoana moa maninona izy raha makany atsena ary vao voalohany anga izy ny tany atsena ary tadidio fa any faritry vaky ny adina de any an-tanàna ny filora valomanana ary zany tseny zany eto Madagasikara amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara anisan'ny zava-dehibe eo amin'ny tanàna anankiray any amin'ny tanànana izy maninona izy raha mandalo ao an-tsena fa zay le teneniko hoe lasibatra manokana fotsiny ary tena tsy famelana olom-pirenena anankiray hivezivezy malalaka eto amin'ny tany sy mifirenena iny zavatra nitranga iny za moa ny teny mihitsy tamin'ny alatsinainy hoe rehefa tsy tianareo hivezivezy le olona rehefa tsy tianareo alalaka amin'ny fiainan'le olona idio idio de raha mahita eo idio zahay rehefa tsy tianareo hivezivezy idio daholo reo vahoaka mibahana anareo reo ny lalana tiako tenenina amin'ny idio hoe sambory reo gadrao reo vahoaka milahatra mitabataba reo amina kilometra maromaro angeny filarana teo ary be de be ny olona lasana de tongotra fa mpamily ny fiara sisa ny andro teo de zay le teneniko hoe lasa kilalaon-jaza le izy faniry zary tena nahatsikaiky nampiome tao anatin'le izy satria tratran'ny tery avy any amin'ny mpitondra mpanome baiko io mpitandro filaminana sy avaty amin'ny vahoaka zay tsy manatsiny kanefa niaran'lay fampiarana an'le baiko mazava zay iny moa zany a no nitarika ny sainy ny sehatra iraisam-pirenena zany hoe taorina n'le fanambarana zay nataon'ilay ministra miaty tany sy mifitsinjara-pahefana tamin'ny TVM zay fanambarana ambava nentina nantsahana lalam-pandrenina sy lalàna marobe na lalàna fehizoro na lalàna tsotra manan-kely eto amin'ny tany sy mifanjakana no nitsahana tamin'ilay déclaration tsotra tamin'ny TVM zany de iny ny sehatra iraisam-pirenena nahitany zahatra nitangatra manjakandreny iny filomarika Ravalomanana raha teo nano antsoavo ianao koa nanoaky fanambarana député Mambrabendrina satria nisy fanambarana mivakina tamin'ny fotoanandro iny matetika ianao miona am'ireo sehatra iraisam-pirenena ireo amin'ny adidy amanandraikitra mafatapatatra tsara ny fomba fijeriny sehatra iraisam-pirenena député Mambrabendrina ohatrany hoe bomba be varadatsaka mihitsiny iny fanambarana tena rara ny ahitana an'ireny hoe fanambarana iombonana reny ao ny vondrony Europiana ao ny Amerikana ao ny Alemana ao ny Frantsay ao ny Japon ao ny Royaume-Uni Norvège tsy fantako liza ny anankiray mbola tsy voadoniko ao anatin'izay Suisse firenena ngeza be daholany zany Japon efa voateny teo rara ny ahitana an'izany ary tafiakatra teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tany amin'ny TV5 Monde mivavao amin'ny Madagasikara hoe ohatran'izany le ataon'le mpitondra ao Madagasikara fantatra fa le antokotiako Madagasikara sy ny filomarika Ravalomanana amin'ny problème an'ireto olo reto de lasa manaonao foana de tratra ny sehatra iraisam-pirenena député Mambrabendrina amin'ny rarasala am'izao mahalana dia mahalana no mivoaka ny fanambarana avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena salamtony mba tsy tenenako hoe efa tena any amin'ny endrika na dingana diso tafahoatra loatra eo amin'ny zavatra mitranga
hoy faniry te hoe mifandray amin'ny fianakaviam-be resam-pirenena satria zay le andraikitra fa ao anatin'ilay fifandraisana ao anatin'lay fanatanterahana andraikitra ny raha nahita ny raha nandre hatrany hatrany fisaky misy hatramitranga de manao antso am'ireo fianakaviam-be resam-pirenena ireo isika manao antso am'ireo ny antoko manao antso am'ireo ny vondrona toko manao antso am'ireo ny filohan'ny antoko filohan'ny mpanohitra ny filoha marikarahavalomanana hatrany hatrany ary zay ny teneniko hoe tsy vo zao fa hatrany hatrany a de misy ny antso misy ny antso atao fanta-bahoaka misy ny antso atao amin'ny alalan'ny fanambarana isan-karazany misy ny antso atao amin'ny alalan'ny fiaonana fa tam'ty ndray mitorako ty nivoaka ty communiqué ty ty fanambarany ty izay raisitsika hoe za aloha mahita fa tafita foana ny antso hatrany hatrany isaky ny manao antso sika fa mazava ho azy a mametraka ny toerany eo amin'ny mampiara-miasa azy sy amin'ny ataoko hoe tsy mpanara-maso akory fa observateur amin'ny manam-pandinika ny fiarahamonina sy ny zava-misy eto Madagasikara amin'ny mahanamana azy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ary rehefa mahita kosa fa tena tafahoatra loatra de miteny mazava ho azy a tsy anjara ny firaisambe fiarahamonina iraisam-pirenena no mitsabaka amin'ny raharaha indrindra ara-politika amina firenena anankiray ny zavatra mitranga teto amin'ty fanambarana ety dia ny fahitany reo vondrona iraisam-pirenena reo firenena vahiny reo fa misy zavatra ny fanarahana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena tsy voaja tamin'ny alalan'le fiatsika nataony fitondrana malagasy ndresahana foana ho hatram'izay ny hoe vohitsakitsaka ny lalam-panorenany hoe tsy ajaina ny lalam-panorenana mbola tsikasika samytsika io misy mpiambina ny lalam-panorenana eto Madagasikara ny androm-panjakana miambina an'zany mba ho voaja ny efa fatatsika efa manao zay didoany fotsiny zany efa tenenina foana hoe mirona makany amin'ny ino ty izy didijadona fitantanana eto Madagasikara efa taona vitsivitsy lasa zay mbola anao mafisinylay resaka tany amin'ny TV5 nytenen'ny faniry teo zany fa za eto de miteny hoe efa tena didijadona fa tsy hoe fironana tsony makany amin'ny didijadona fa efa tena didijadona no mitranga eto Madagasikara am'izao fotoana zao zany a mbola azotsika lazaina hoe raha tokantranotsika raha politika eto Madagasikara fa raha mifandiniko an'ity faniry de anisan'ny efa tena hoe fefy noarana tafahoatra loatra ny tsy fanajana ilay pacte international relatif aux droits civils et politiques PIDCP tamin'ny taona 1/7/1970 zay soniava Madagasikara de iteny ve ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao hoe mbola tsy teraka zay tam'zany de tsy fantatray zany na tsiraraha zany zay fa io zany zao mampatsiahy azy ny mpiara-manao soni tam'zany fotoana zany hoe misy an'io ary mampatsiahy hoe tsy azo oarana io kanefa ny fipetrany raisinareo dia mandika sy manitsakitsaka an'io itsaonko i lalam-panorenanareo raha tianareo raha tokantranonareo zany zay lalàna ataonareo a nareo mahalala ny fampiarana azy fa ny zavatra ny fanarahantsika tsy mifanereny io taty amin'ny dingana iraisam-pirenena no tsy maintsy hajaina dia zay a raha ny fomba famakiko azy ifaniry no nahatonga nyity fanambarana ny ombonan'izy rehetrarehetra ty 2 4 5 maso ivovalo izy manao soni ato a izay ahitana kontinanta telo a rehefa jerena miandro manaraka tsika satria reo aloha zany ny voakasiky lay resaka pacte international io a ary mametraka ny adidiny manatanteraka ny adidiny mampatsiahy zay no adidiny a sy milaza hoe zao fahitana azy a mampatsiahy fa misy tsy voaja ilay zo manatanteraka fivoriana ampilaminana sy izay tokony haneo ny zony ny vahoaka zony
citoyen eo amin'ny lafiny ara-politika eo amin'ny firenena anankiray. Zany hoe ilay pitsopitsony eo amin'ny resaka zon'olombelona izay imatimatesany firenena mikambana no voakitikitika ary raha izao no mitohy satria zay koa no dika le fanambarana iteny hoe atreo fa raha mitohy io de tena tafahoatra. Za moa no teny teo hoe efa didy jadona ange mitranga eto e, efa fanjakana manao jadona ange no mitranga eto e. Jerentsika kely ohatra hoe inona moa no dika le didy jadona, afahako manamarina zavatra teneniko faniry. Hatramin'izay ho antsika nyresaka hoe fironana makany amin'ny jadona, ary mbola ny sasany amin'izao fotoana zao vao mahita an'izany hoe mirona makany amin'ny jadona, fa isika efa mahita hoe efa didy jadona mihitsy satria fantatsika efa ny atao hoe fitondrana jadona de fitondrana anankiray izay ny fahefana rehetra de mivangongo eo ampelantanan'olona ray, na eo ampelantanana atoko anankiray, na eo ampelantanana ataoko hoe assemblée anankiray. Inona moa no mitranga eto Madagasikara ny resantsika hoe fisaraha-pahefana zany efa tsy misy intsony zany nandritry ny taona maromaro. Raha ilatsika hoe inona moa ny fahefana tokony hisaraka, misy ny fahefana mpanatanteraka, misy ny fahefana mpanao lalàna, misy ny fahefana mpitsara. Asesitsika any amin'ny farany fahefana mpitsara zany karazam-pitsarana rehetrarehetra, manomboka any amin'ny fitsarana ady madio, makany amin'ny fitsarana ady heloka be vava sy ny sisa sy ny sisa, hatrany amin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana. Efa fantatsika ny zavatra misy, fa tsy misy zany fisarahana zany raha miohatra amin'ny fahefana mpanatanteraka. Misy ny fifandraisana, ny famaritana ny fifandraisan'ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka. Voaingantsika mbola pirofo, mbola zava-misy actualité iainantsika amin'izao fotoana izao ny vokatra zany fifampitsabahana eo amin'ny lafin'ny fahefana zany teo amin'ny fanatanterahany fahefana mpanao lalàna izay manana didy anara-maso ny fanatanterahany fahefana mpanatanteraka ny asany ilay fitsipaham-pitokisana tamin'ny volana desambra. Fitsabahany fahefana mpanatanteraka amin'ny asan'ny fahefana mpanao lalàna sy mpanara-maso no nahatonga izao olana mbola iainantsika amin'izao fotoana izao. Ary ny tena zava-doza anankiray io de ty ndresahana teto foana, fa na dia ao anatin'ny samy fahefana mpanatanteraka aza de efa mifampitsabaka, efa mifampitsabaka satria angamba efa tsy mifampatokontsony, angamba efa endrika sisa, fa misy ny fahefana mpanatanteraka zay tokony hoe tarihiny lehibe ny gouvernemanta fotsiny amin'ny fanatanterahana ny asa sy ny toromarika avy amin'ny filohan'ny repoblika, fa ny zavatra misy hitatsika sy fantatsika sy hitany rehetrarehetra de zao ny filohan'ny repoblika daholo no mibaiko ny fahefana mpanatanteraka rehetra. Mahalala an'izany tsika ary mbola anaporofono an'izay le resaka teo tam'le resaka motion de censure teo, fitsipaham-pitokisana. Anaporofona zany resaka hatramin'izay hoe aiza le prime ministre zay lehibean'ny gouvernemanta, lehibean'ny fitantanandrara eto anivon'ny tany sy ny firenena, aiza no tsy ahitana teny amin'ny fotoana ilanana zany, aiza no tsy ahitana asa amin'ny fotoana ilanana zany, fa ny tsinjo de zao avy any amin'ilay filohan'ny repoblika no mibaiko ny fahefana mpanatanteraka rehetrarehetra. De izay le ilazako hoe anaporofontsika an'ilay fivangongon'ny fahefana eo ampelantanan'olona anankiray zay efa tena endrika jadona mihitsy. De io lay zavatra anankiray io lay fanambarana nataon'ny fepetra ny raisin'ny ministry ny atitany io, ministry ny atitany administrateur civil, fa io de mbola hitantsika taratra n'izay zavatra zay hoe ny fahefana mpanatanteraka no mahazo tombony amin'ny alalan'io fanambarana sy fepetra ny raisiny io, mba tsy tenenako hoe ny olom-boatendry rehetra no lasa mahazo tombony ary ny olom-boafidy no anisan'ny tena voamafy amin'io zavatra io, fa indrindra koa ny antoko ny fitondrana sy ny antoko akaiky ny fitondrana rehefa tena zohitsika io fanambarana io no mahazo tombony
ao anatin'le fepetra ndraisana de midiky zany ary mbola manam-pirofo zany fa efa tena fitondrana jadona, efa tena fitondrana entin'olo tokana, entina tokotokana, entina hevitra tokana ity fitondrana eto Madagasikara ity, entina hevitra tokana izay tapatabaina foana ny hoe ny fototra hijoroan'ny demokrasia de misy ny endrika anankiroa ny fanoherana sy ny fitondrana ny fanjakana fa zany fanoherana zany natao resaka ambava fotsiny, natao resaka antsoratra fotsiny fa ny fampiarana ny satany aza tsy sahan'le mpitondra fanjakana ny nampiatra azy. Zany rehetrarehetra zany faniry mahatonga amin'ny teny hoe efa tena fitondrana jadona fa tsy hoe mirona makany amin'ny fitondrana jadona akory ny fitondrana eto Madagasikara. De iverina kely am'le communiqué tsika lay nataon'ny sehatra iraisam-pirenena ity de mampatsiahy mba tsy tenenako hoe mampianatra fa hita hoe mampianatra amin'ny fitondra fanjakana hoe zao nge fanaovana azy misy an'reto fenitra reto nge tokony arahana ho anareo milaza manara-penitra io misy fenitra isan-karazany tokony arahana amin'ny fanaovana zavatra anankiray fa tsy hoe tia moka didy anankiray ny minisitra anankiray mpikambana amin'ny gouvernement anankiray de am'izay tiany anaovana azy fa misy fenitra tokony arahanao, misy fototra mila ajainao ary misy lalàna sy fifanarahana isan-karazany tokony hajaina ao anatin'io ary misy principe sy notion isan-karazany izay tsy maintsy hajainy tsirairay ao anatiny mba tsy hironana makany am'izay fitondrana jadona izay zay averiko fefizay nefa ny zava-misy eto Madagasikara. Ary amin'ny paragraphe farany ary ireto sehatra iraisam-pirenena reto reto firenena vahiny reto de maneho ny aiainy ny amin'ny mety ho vokatriny fanambarana iny. Le fanambarana moa avy eo ny setry vaovao indray nataon'lay minisitra fa misy aiao azon'zareo nitazonina ho azy ange ny aiany de ny andra izy hoe rovina le izy no hitranga le zavatra mitranga fa dikan'io paragraphe faran'io de mitovy hevitra amitsika, mitovy fomba fijery amitsika ny vondrona iraisam-pirenena mahita fa misy fienjanany tady ao indrindra am'izao akatoko ny fifidianan'izao ary nangatahantsika nisy ny fanalefahana zany fienjanana zany alohan'ny idirana am'lay vanim-potoana fifidianana izay fantatsika fa anaovana letrezana tany am-boalohany aloha ny tsy anatanterahana azy de zao mody eo tanterahana indray ho atsika tsy maintsy tanterahana fifidianana averintsika eto zany ndresahako teto tamin'ny heriny, ndresahako tamin'ny kabary nataoko tany Mbomanarina angamby izay ny aminy hoe ny fifidianana tsy maintsy tanterahana ao anatin'ny fanajana ny lalam-panorenana sy ny lalàna fehizoro, lalàna velona rehetra eto Madagasikara fa tsy misy afaka manemotra an'io. Tam'izany mantsy mipoitra ny resaka hoe ilay fiaonan'ny solombavam-bahoaka naodin'ny sasany ho lasa hoe fitadiavana fananganana tetezamita sy sisa tsy any ny resaka. Ny timma tsy miditra am'zany, solombavam-bahoaka timma tsy miditra am'zany, vondrona parlementaire timma tsy miditra am'zany fa efa miomana tanteraka ho amin'ny fanatanterahana ny fifidianana amin'ity taona ity, miomana amin'ny mantoko politika azy, manomana mpikambana rehetra sy ny rafitra rehetra ao aminy fa indrindra manomana ny vahoaka, manomana ny vahoaka sy ny olom-pirenena mananjoa ifidy rehetra tsirairay avy hoe verina any aminareo ny fahefana amin'ity taona ity. Ary tsy ny antoko tiako Madagasikara irery ihany fa ny rahantsika ena na eny farany teo koa ny fanambarana pahibe maso no tanterahan'ny fiambonana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara izay manentana ihany koa ny vahoaka tsirairay avy hisitraka n'izany zo izany amin'ny alalan'ny fanaraha-mason'ny lisy mpifidianana, amin'ny alalan'ny fampidirana ny tsirairay ao anatin'ny lisy mpifidianana, ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana fa indrindra tamin'ny faran'le famaranana le fivirinana taon'ny zareo teo amin'ny alalan'ny fandraisana anjara mavitrika amin'ny fifidianana zay ho tanterahana amin'ity taona ity ary tsy maintsy tanterahana amin'ity taona ity. Dia averiko le resaka teo hoe mahatsinjo zany
ny vondrona iraisam-pirenena ny fianakaviany be iraisam-pirenena zay partenaira zay moa ny ilazantsika azy mpiara-miombonantoka no hitako hoe akaikikaiky amin'ny dika malalaka amin'ny fiteny malagasy zay mpiara-miombonantoka amin'ny firenena malagasy amin'ny lafiny teknika maneo an'izay fanahiny zay farany averiko fa tsy amin'ny fotoana rehetra mivoahana fanambarana avy amina vondrona iraisam-pirenena zala am'izao fa amina vanim-potoana efa hitany zareo efa tafa mihoatra ny mety ny zavatra mitranga tia ampatsiaha tantara fotsiny a député Mamirabendrana satria tsaroantsika tsara tamin'ilay hoe ny nisy d'organisation zany nataon'ny transparency Madagasikara mikasika indrindra ny tontolona lavany dia nietsiketsika ny taty ambadika nampiakatra ny raharaha teo anevon'ny fitsarana amin'ilay mpitarika zany ny tontolony teo anevon'ny transparency international ketakandrina rafitso fa nisy fanambarana ihany koa nataon'ny sehatra iraisam-pirenena de niembotra taoriny zay le raharaha raha voatohitohana zany io demokrasia sy resaka fahalalana maneho hevitra io araky me Madagasikara de mpikambana ao anatin'ilay hoe firenena mikambana nanao an'le fanambarana pahabe maso momba ny zon'olombelona ary nanao ihany koa le pacte international zay miresaka ny droit civil sy politika tsy mandehandeha ho azy zany satria tamin'ny taona raiky amin'ny fitopolo sy sivinjato sy arivo Madagasikara nanao sinoa izany ary nanaiky izany telo ambinipolo sy sivinjato sy arivo Madagasikara dia nanaiky ary ny ratifie ihany koa ny déclaration universelle du droit de l'homme dikan'izay zany ambony lavitra noho ny lalam-panorenany zany lalàny fampifezany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena zany ka tena mijery ny sehatra iraisam-pirenena raha vao manao faux pas le Madagasikara io le anton'ilay hoe tsy azo azo foana fa matony teny ny sehatra iraisam-pirenena valobe zao no nanao angaredina tao de fa zava-tozy zany ho an'le mpanohana fitondrana moa zany député Mamirabendrana zany de hoe firenena manana fiandriana amin'ny Madagasikara aza tsabatsaba Madagasikara sy ny sisa fa mpitratra amin'ny piège kely ny banque mondiale naveriny resahana le ho débloqué na ary ny vola amina million de dollars indray hoe to Madagasikara ny tehaka indray izy rehetra nefa mangatabola na le passé maza hiatrehana fifidianana le ministry ny vola tamin'ny tapabolana ny eny teny mivatana mihitsy hoe manao négociation amin'ny sehatra iraisam-pirenena Madagasikara mba azona mampandeha an'le fifidianana amin'ity taona ity le sehatra iraisam-pirenena atao anatin'le fanambarana miteny an'le hoe namany Madagasikara zay ary tena maniry mbola hiara-iasa akaiky amin'ny Madagasikara ary ao anatin'izany ny fandrinay ny ananana fifidianana mangarahara azo antoka madio ekeny rehetra de misavoritaka tamin'ny omaly sy fakomaly le mpanohana an'le fitondrana na nienjika an'reto sehatra iraisam-pirenena reto hoe nde nareo modiany fa za tsisy atao firenena mahaleo teny Madagasikara nefa le mpitondra raha mivavaka amin'ny mpamatsy vola le mpitondra mitehaka amin'ny mpamatsy vola tampoka teo mody nalefa amin'ny banque mondiale ny fanambarana débloqué nay vola ohatra n'izao 600 millions de dollars izy rehetra indray nanao communication maly misaotra indrindra amin'ny sehatra iraisam-pirenena tena mijery amin'ny Madagasikara fa rehefa inona ihany no mety aminareo sy ny tsy mety aminareo sahirana ho anareo satria sady tsy mahay politika ny tsy mahay serasera ny olona miaina amina fofonorona fotsiny zay tandrify eo fotsiny ny ainana fa tsy mahay mitsoka rivotra madio tsy mahay tena maka an'le hoe fafiny de mivadika zavatra ratsy ohatran'izao le izy fahafambaraka foana efa fahafambaraka tamina ministra ny roasina teo anivon'ny MAE tsy aitsony koa reny raha cinéma raha tena izy tamina décision Madagasikara voto teo amin'ny Nations Unies nova n'io lalahy iny na ny amin'ny sehatra iraisam-pirenena amina média international mbola nahazo fahafambaraka ihany koa maly momba na réunion publique sy manifestation amina voie publique no ninona le izy nefa zany rehetrarehetra zany fatahorana n'Andriamatoa maro karavalomanana sy ny team avokoa ny base rehetrarehetra zay ihany ny base fa tsy misy base akoatran'izay
manaparanatsika ny adefitra député Mambrabe indrina miazakazaka mamono afo ny fanjakana am'izao fotoana zao io aloha zany famonoana afo lehibe io sady fatahorana fa tsika koa marehitsy areo araky ny information azotsika fa mamory solombavam-bahoaka etserio koa le fitondram-panjakana miezaka am'resaka am'le solombavam-bahoaka sao lasa an'le solombavam-bahoaka hafa sao ihany ko tante makaty am'y mpanohatra aty ary misy solombavam-bahoaka hafa ihany ko ao anatin'le atokon'le fanjakana masika de masika am'fanehokevitra ary izy de efa nilaza mihitsy fa tetehany zalaho vonono mamono afo koa le fitondram-panjakana amina resaka tontolony lavany tsy mety miravina am'izao fotoana zao any varatra mamono afo ihany ko raha tsy indrindra amina resaka grevy mpianatra eo anivon'ny université telo be zao ny ara-mipoaka tamin'ny latsinainy fianaratsoa majanga Tomasina de miteny le ministra fifandraisan-davitra sy ny posta sy le ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsansa eo reglenay alohan'ny 17 avril le izy problème na digitalisation le izy tsy voava mamono afo amin'ny fahasorenana Antananarivo maka fanapahan-kevitra ao anatin'ny filan-kevitry ministra fa kitsika vetivety le izy faly momba ny lalana eto Antananarivo renivohitra satria fantatra fa en colère tezitra mamono afo momba n'le délestage blackout tamin'ny Fakomaly tiany tao anatin'le filan-kevitry ministra teo anivon'ny ministera ny asa vavety ratsy de ratsy ny lalana eto Antananarivo renivohitra ankehitriny mireconnaître nareo zany aty am'y fiefarano mandahanareo 5 volana tsy efa rano mandahany Yahya Rajoelina tsy elany zany marimarina kokoa de missiony avana fa ho tapitra moa mandaa zany janvier 2024 fa 5 volana tsy hametra amin'ny fialana mireconnaître fa ratsy ny lalana teo alolo mijerena fotsiny le izy nanao sarinady teo fa zao zany mireconnaître miaiky fa ratsy de ratsy ny lalana Antananarivo renivohitra de hoe nanapa-kevitra ny filan-kevitry ministra fa ho raisy ny fanjakana fohy be antanana ny fanamboarana reo lalana tena ratsy zay fantatra ny fiantraikany amin'ny fitohanany fifamoivizana manapitrotra karaha teo ny vanim-potoana ny orana ankehitriny ka mety ahatapaka tanteraka ny lalana mihitsy nakatoavin'ny filan-kevitry ministra arak'izany irosona amin'ny fanaovana tsena nasam-panjakana appel d'offre restreint noho ny amena mba hanamavanana ny fahasaranany mpampiasa lalana de ato zany de zany de voarakitry ny lalana de miresaka izy ato ampahandalana miisa 2 manerana Antananarivo renivohitra sy manodidina no voakasiky ny fanamboarana izay ho raisy ny fanjakana foibe antanana de aiza le maire inona nataony lehibe ny tanàna taiza le volan'indramo matany amin'ny CNAPS azony nataony nanangana SMGT azony nataony nanganana SMA zany hoe le samby vaiany navadika SMA manana action izy menakavy fa hoana le fanamboaran-dalana teto Antananarivo renivohitra fa zao akaiky ny fotoana ny fifidianana mba hisoresahana ao anatin'ny propagandy de lasa mitsoraka misy le fanjakana foibe efa nanome tanana nge fanjakana foibe tamin'ny alana gouverneur Nanalamanga gouvernora fa ty ampitsorahana mihitsy ny zany lay ministera ny asa vavety nanana opportunité nareo tokony hanamboaran-dalana inona zavatra nafatifaty anareo satria io le adefitra hoe mitohana fifamoivizana eto Antananarivo renivohitra le téléphérique 151 millions d'euros zany no nafinaritra anareo efa niteneniny zany fa tsy mitondra vaolana zany fa fandanimboly zany gaspiazy amin'ny tsisy dikany zany petsaka ny zavatra tokony atao sy ho vitan'izany 151 millions d'euros zany fa zao akaiky ny fotoana fampelezan-kevitra ka manan-javatra ho resahana ho any Antananarivo satria manana sosia amin'ny vatona Antananarivo Yahya Rajoelina de tsy maintsy amboarina ny lalana fa zao na ho tapitra aratra amin'ny farantaona tsy ho vita tompoko ny lalana Antananarivo renivohitra lalam-pirenena ny tokony atao lalam-pirenena ao mianahana fotsiny tsika nandeha tamin'ny lalam-pirenena faharoa nge député Mambrabe indrina mbola tsy tonga teo amanjakandrina tapy tanàna sika président Marc Ravalomanana ny tonga tany itsika bloqué teo Sambaina Andriamanitra anao
ka tena sasatry mamono afy le fanjakana député Mambrabendriny ity zany de pompier ndray iny famonoana afy iny asaina mitsoraka mihitsiny le ministère ny asa vety manao appel d'offre restreint nakaiza zany le vola be 1000 milliards d'ariary navoaka tao anatin'ny kitapo-molam-panjakana ny soratana tao omena samby kreta anaovana an'lay autoroute nisy vola be ohatran'izany gaspinany amina autoroute fotsiny nefa misy lalana tokony amboarina tsy ho ana-Antananarivo rery fa ho amin'ny Madagasikara ray manontolo lalana nga azo anina fa mahatsiaritsiary ny Filomary Karavalomanana nareo hoe misy dikany tokoa le lalana ianareo mieritreritra fa le téléphérique namahany olona ny embouteillage ny olona miteny amboarina ny lalana fa problème lalana io tsy ndrarainareo zany 40 000 isa ny olona zakan'ny téléphérique io nareo hatram'izao mbola mametraka pilôna tsy fakahitaninareo sapy poteau tsy haiko moa ny anaran'iny sa pilier sa gara le rianosy akaikin'ny ranonanosy tsisy mandeha am'izay laon'ny tsony zahatra ataonareo ahoana navitanareo 80 kilometra autoroute hatramin'ny farany taona nahazo vaovao zay mbola miodikodiny eo ambotr'olo mahitsy nareo am'izao mitrasy alizy ary mbola sahirany nareo midika le hoe vita mihitsy samy manany azy tena hafaafy reto olo reto hoe mamono afy zany nataony zareo ary tsy vitan'izay député Mambrabendriny fa mampiasa mafy ny député mampiasa mafy ny be ny tanàna mampiasa mafy aiza misy an'izany chef Cisco zany manao sport scolaire amina circonscription anankiray any Maroantsetrany misy an'izany manao t-shirt polo misy soratra TGV nefa chef Cisco sport scolaire mampiasa zapy de tokony niavaka tsara zany le hoe ity misy resam-panjakana ity misy resaka ny antoko satria te ametraka visibilité an'le orange foana manolo président fokotany aingana akarina ny karama manome moto ho an'ny be ny tanàna manome 4-4 préfet sy chef district mamono afo sasatra misy le fanjakana tsy hitantsony zay ametrahany lohany ametrahany tongony ametrahany tanany satria efa le calcul n'lay fifidianana ny ao andohan'le fanjakana tsy mieritreritra développement zany ary ina koa moa fampandrosoana ho vita eo fa zany zava-misy sy iainana am'izao fotoana zao député Mambrabendriny greve tsy greve ero famonoana hafa tsy famonoana hafa ero fakana fanapahan-kevitra misavoam-boana sadasada satria calcul fifidianana daholo zava-misy am'izao fotoana zao miodikodina am'izay resaka vanim-potoana mpifidianan'izay ihany ny resantsika faniry toizako le resaka teo lay fanambarany ina moa zany fandalianantsika n'lay fanambarana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena de avy hatrany de namaly an'ty namoaka an'ty précision no ilazany azy raha tsy diso azy zany fa lahatra izy ty faniry namoaka an'ty ny ministeran'ny intérieur antotany sy ny fitsinjaram-pahefana ho setry lay fanambarana nataon'ny vondrona iraisam-pirenena dia ny zavatra tsindriny mafy ato ny zavatra tsindriny mafy ato dia ny hoe hoan'ny vanim-potoana mialohan'ny fifidianana mba hisorohana no mety ho disadisa no mety ho korotana ao anatin'le izy ny zavatra mitranga nefa de zao ilay fisakanana n'lay fiainana ny toko politika izay ny fiainana toko politika tsy afaka misaraka amin'ny fivoriana tsy afaka misaraka amin'ny famorim-bahoaka ary tsy afaka misaraka amin'ny fanaovana tatitra amin'ny vahoaka ny zavatra tokony ho fantany ilay fisakatsakana tamin'io nge faniry tsy vo tamin'ny latsinaintany sambainana ny mbohany fa hatrany hatrany nandritra n'izay taona maro efatra taona farafakeliny izay nateo an'ty fitondram-panjakany ty zay de efa zay no ny ainany antoko-panohitra aloha ny antoko tiako Madagasikara aloha fantatritsika
efa zay ny ainan'ny filora valomanana isaky ny mivoaka eny an-dalana indraindray ara andrasany eo am-bavahady mihitsy kanefa raisiko hoe ho fanamarina tena ity setriny navoaka ny ministry ny atitany ity izay milaza n'izay zavatra tsy mitombona izay de anisan'ny resahany atoko ny fahasamihafany ny atao hoe famorim-bahoaka réunion publique sy ny fihetsiketsehana an-dalambe averiko fa ny fiainana toko politika zay andidiny lalàna ny antoko politika handray ny andraikiny amin'ny fanomezana aina ny raha politika eo anivon'ny fiainam-pirenena de tsy afaka misaraka am'izany fiainana toko politika izany fa ny fihetsiketsehana an-dalambe ny zavatra hafa ny zavatra mitranga nefa eto averiko ihany le resaka teo de ny hoe ny fihetsiketsehana an-dalambe no atao fialana fanadiovana anga filazako azy fanadiovana ny endriny am'ty fanambarana famenony na setriny navoaka ny ministry ny intérieur sy ny décentralisation ity izay amiko a dia lasa diversion lasa fandamina tsaina eo masony vahoaka sy ny mpanaraka ny raha-pirenena amin'ny akapobeny fotsiny fa ny tena zava-doza am'ty anankiray de ilay mahakitikitika ny zono ny solombavambahoaka izay misy manko ny saika ametrahako fantany satria misy interprétation ataony zareo io de mampianatra mihitsy ry zareo le fitsipika anatiny mifeny anteny mira-pirenena ry zareo ndray miseho mahisy mampianatra fampiarana an'le izy ary io rehefa miteny hoe mahakitikitika ny solombavambahoaka de tsy ny solombavambahoaka timma ihany zay indrindra fa ny solombavambahoaka raiky am'50 am'zato aperinasa no tratran'io kanefa fatatsika fa ny solombavambahoaka mpanohana ny fitondrana zay fatatsika efa ny maro anisa am'zareo koa nge misy fanontaniana mipetraka amiko tato ato ny amin'ny hoe takininona no endriky majorité ato ato toy zany raha rahantsika mahita eo fa maro anisa am'zareo koa nge efa ny rahantsika nahita fa nanao sony émotion de censure fa tia eto fa ny solombavambahoaka zay tena hoe mbola miraikitra mafy amin'ny fitondram-panjakana tsy hiaran'ity fepetra ity kanefa eto de manao antsoava amin'ny solombavambahoaka fa ny zo sy ny andraikitra ary ny fanatanterahany solombavambahoaka ny asany eo masony vahoaka mihitsy no voatohitoynyity fanambarana sy fepetra avoakany olom-botendry ity tsara mametra zay araka ny tenin'ny faniry teo izy ndray no miseho mampatsia ny amin'ny famerana ny fampiarana zany zony solombavambahoaka hamory vahoaka amin'ny fanaovana tatitra izany zay didiny ny lalàna satria efa mivadika lalàna manana endrika lalàna ilay fitsipika anatiny mife an'izany anteny mira-pirenena izany mitovy am'izay koa ka ny ireo lehibe ny ino ty izy olom-boafidy na tsy olom-boafidy fa lehibe ny vondrom-paritra itsinjara-pahefana isaky ny ambara tonga mpitondrana tsirairay avy fa ny fehany de zao ny fehany de zao ina ilay vanim-potoana fifidianana ara raha zay ny tiany apoitra atao anatin'ity communiqué ty lay vanim-potoana mieloany fifidianana mantsy tsy misy ange ny fepetra tsy misy ny famaritana an'izany vanim-potoana mieloany fifidianana daholo ange na firytaona mieloany fifidianana araka ny teny antsika ombiany hoe vao mipetraka amin'ny toerana tompona andraikitra anankiray aorian'ny fifidianana nahalany azy de tonga de efa fantatra hoe am'izao fotoana amin'ny vanim-potoana sala am'izao misy ny fifidianana manaraka ny elohany iny zany vanim-potoana mieloany fifidianana avokoa ary zay indrindra de mbola manamarina koa faniry ilay antso nataotsika hatramin'izay ilay antso nataon'ny mpisehatra politika sy mpisehatra ra-pifidianana hatramin'izay ny amin'ny hoe anisan'ny banga fahabangana lehibe amin'ny andian-dalàna eto amin'ny firenena malagasy indrindraindrindra mahakasika ny fifidianana ny fifehezana an'io vanim-potoana mialohan'ny fifidianana io pré-campagne moa ilazana azy fa zany hoe période pré-électorale ihany koa amin'ny lafiny anankiray
dia satria tsy ampy ve lay lalàna dia anaovana tery vai mantasala am'izao ny famoahana fepetra izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna misy na tsy misy lalàna hifotorany akory ao anatin'le izy zany no arangaranga ato hoe vanim-potoana mieloha ny fifidianana sy ny fampielezan-kevitra mialoha ny fifidianana sy mieloha ny fampielezan-kevitra daholo onge ny am'izao fotoana izao fa iza moa no miteny aminy fa voarainy io zavatra resahany io zao vanim-potoana resahantsika izao averiko fa lay zahatra nitranga teny alatsinainy tany manjakandrina tamin'ny alatsinainy de tsy mahakasika an'ity zavatra ity mihitsy ange fa ary amin'ilay fanelingelenana ny fiainam-bahoaka any mamay an'le fitondram-panjakana ka arak'ilay teniny fiarahamoniny raisam-pirenena ny masoivova iny teo hoe raha ny fifampiresahana fantatsika fa nanomana fifampiresahana na ansioniera faraparany teo a sika niezaka ny aino zay nylazainy zareo na de tsy resy lahatra amin'ny zavatra resahany azy ny fifampiresahana misy am'izao fotoana zao de tokony irona makany amin'ny fanalefahana ny fifanenjanana raha politika eto Madagasikara fa ny ataon'ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny endrika jadona de vao mainka manamafy izany tension sy fifanenjanana efa misy zany eny ara maraparina ny fandarantsika atsika teteny fotsiny hoe ny fanapahan-kevitra raisina zany rehefa hoe anatin'ny fotoana n'le hoe fanjakana miady an-trano anatin'ny fotoana n'le hoe efa mamarana n'le fempitom-piasana anatin'ny fotoana n'le hoe efa impossible ny iverenana eo am'izany fanjakana zany fa ahoana anao madihana an'io possible anatin'ny fotoana hoe tanymena tsy mirehatra anatin'ny fotoana hoe tsy afaka manao mazitsy ny fitondram-panjakana de mipotra daholo za zavatra rehetrarehetra zao de azagaga misy tsika zany raha orinanyity mbola mety misy fanapahan-kevitra sadasada hafandray ho avoaka n'le fitondram-panjakana ohatrany nitranga tamin'ny conseil des ministres io anenjika anao asa eto Antananarivo renivohitra de toerana miisa 2.7 ny tsy maintsy atao fa na ho tapitra amin'ny farany taona raha ny lalana eto Antananarivo renivohitra tompoko de mbola mampametra-panontaniana be ny any iza namboarina zany de iza ny tsy amboarina ary fa maninona ny tsy maintsy Antananarivo renivohitra nefa efa miantso fikakaikan'ny aratsy ny lalany député Brunel la Nikongo ny anosy be anala ny amin'ny Marilambo Mahanoro tonga hatrany Tanambao Manampotsy aiza ho aiza ny RN4 ny RN5 ny RN6 ny RN3 ny RN10 ny RN11 ny RN12 maro be ny RN13 moa zany de hoe nanaovana engagement politika mihitsy fa rehefa tsy vita io tsy hanao politika intsony zay nge le nitenen'ny filoham-pirenena raha tsy vita io fa tsy hoe raha tsy manomboka amin'ny fanamboaran-dalana ary ny adevitra rehefa miresaka route nationale 13 ianao de tsy route nationale 13 tolanaro ambovombe andro fotsiny fa tonga hatrany io zany lava be zany mbola nametraka fanamby vaovao koa ianao vakina koa ty andapa migrobaka makatia Antsoy efa manomboka ve zany tsy moro zany ahoana ny deuxième partie an'ny RN44 ahoana le deuxième partie an'lay Miami tapitra ihany manda zaridaina kely amina 200 kilometatra trany natao tamin'le sisin-dranomasina 200 metatra de misy toerana fipetrapetrany rehetrarehetra ny nanao andeniko iza mifanjakana tsy nanao zaridaina daholo mifanjakana teto ny endriky ny zaridaina tsy nitovy ny sasany teny Antaninarenina ny sasany tery amin'ny Kanja Hosimine ny sasany Razanamasina nanao tery amin'ny avenue de l'Indépendance président Marc Ravalomanina nanatsara nanosy nanatsara ny lalina makeny amin'ny Senam iny tamin'ny alalan'ny be ny tanànany tamin'izy be ny tanàna ihany koa nanatsara n'Antananarivo tsy zany tsy nanao zaridaina fa nga ianao vao sambany nanao zaridaina Rajonary Mampianina nanamboatra ny zaridaina Moron'Anosy iny izy fanaovana skate park teo fanaovana fifaninanana ara-panatanjahantena fanaovana sabaka de miezaka manao an'izay le fitondram-panjakana satria tsy nahavita an'le Miami
le transformation an'le moron-dranomasony Thomas Naomi ohatry ny any États-Unis mihitsy ange le tena tiany natao hoe fa tsy possible zany falainga le izy tena vadika Miami gasy miaramena de mifankatio ka efa tapitra ho le mandat tsisy nininona vitanareo tsony milavo lefona hoe tena diso zay tsy netiny nataonay 4200 ariary ny vidiny vary am'izao fotoan'izao malala londo iza mahavidy an'izany tsony 4200 ariary zany hoe 21000 francs vidiny kilao ny vary am'izao fotoana resantsika zao efa tafiakatra ny kongo ny olona tsy mihinan-kanina efa tonga ty atsimo atsinanana maro be ny olona menjery raha fany ny eto Antananarivo renivohitra mamony tena tsy fakahitana rehefa mivadika biby mihitsy ara ny olona mangalatra maso manolana zazakely efa taona zazalahy vokatry ny fahantrana sy ny tsy fanananasa sy ny tsy fisiany vola sy ny fampitehana ara-tsaina daholo zany rehetrarehetra zany de mivadika déception dépression andraikitry ny fanjakana nefa no tokony hiaro sy hitandro tsisininy zany toizatsika ihany ny adevitra fa isika io de mezaka mampafantatra ny zava-misy isan'andro anandro fa ny angatahanay aminao de zao tena mandiana manoratra anarana ny président Fokotany tena hoe tsy maintsy tena tsy maintsy mba hiarovanao ny safidinao amin'ny fifidianana ho avy eo le safidy anie ianao efa décidé zao hoe fa hanatanteraka le safidy fotsiny sisy ianao amin'ny 9 novembre 2023 fa le safidy efa fantatrao anaty sainao hoe zao ny safidiko zao ny fahitako an'le krizy eto Madagasikara ka mba hiarovanao an'izay de masy ianao tsy maintsy manoratra ny anaranao any amin'ny Fokotany zay amin'ny akabeany fandaratsika tamin'ity androany ity mino isika fa betsaka ny nandraisatsika ny adevitra ary ifampizaratsika any amin'ny tontolo rehetra misy atsika any zarao ny hevitra azafinina ozy ny député membre Rabendrina teny talata maty fa zarao ny toromarika avy any filomarika Ravalomanana averiko any fomba fiasa de zao miatso isika zay contact ao anatin'ny telefonina atsika na lavitra na iza misy azy na ny belo na ny midongy atsimo na ny be fotaka na ny akandreo na ny sonerano vongo na ny sambava anontany hoe fa nisoratra anarana ve raha mbola tsy nisoratra anarana aprisio tsy maintsy isoratra anarana fa fifidianana fanavotam-pirenena fifidianana atra atsika dikan'izay tsy maintsy hiaro ny safiditsika isika ka ny fisoratana anarana ny fanombohana ny fiarovana ny safidy voalohany indrindra ny fisoratana anarana no fanombohana ny fiarovana ny safidy voalohany indrindra ary safidy misy dikany ny safidy ho tanterahana amin'ny novembre 2023 io zay amin'ny akabeany fa de isaorany faly isaorany lalaina tao ambadika teo de makasitraka Andrina Rabe Mananjary sika makasitraka ihany ko ny député Mamy Rabendrina niaraka tamintsika tamin'ity maraina ity de mame fotoana antsika andray ho an'ny rapitsy ho an'ny fandarina miara-manondra saotra tompoko mirarosoa mandrapiona tompoko